tsika miona amin'ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka. Ny andro rehetra izay meny tompo dia andro izay hanana ny fanantenana ny any ahotsika ny voninahiny amin'ny antsipiriany. Matoatsika homena dia misy vokatra andrasan'Andriamanitra ny fitiavana. Men'Andriamanitra andro anankiray ianao dia ko fa ny ompitiavana no ataontsika an'Andriamanitra. Manasanao hitsangana ry sitraka ao amin'ny voninahitra an' Jesosy tsika hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Aza mierika akaviana, mierika akavanana. Voaka ny masonao sy ny fonao sy ny fahalinanao rehetra ny fifantohanao ho any amin'ny Kristy irery ihany. Vavakantsika. Ray amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra anao zahay amin'izao fotoana izay mbola omenao anay izao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitarianao sy ny fitantananay Andriamanitra fa na avy any amin'ny toerana samy hafa ary izahay dia anehoanao fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fitarianao, misaotra ny amin'ny famindramponao Andriamanitra. Misaotra fa tsapanay fa Andriamanitra tena miaro ianao, Andriamanitra manangana ianao, Andriamanitra manitsy ianao, Andriamanitra mampianatra ianao, Andriamanitra mampahery rehefa ao anatin'ny zavatra ohatrany hoe tsy ahita-ndalana izahay dia tonga ianao Jesosy Kristy ho lalana, ho fahamarinana ary ho fiainana. Misaotra fa tsy mba manadino anay mihitsy ny Andriamanitra ay. Misaotra fa eo foana ny Andriamanitra ay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra fa efa vitanao kajy mialoha ny zavatra rehetra hitranga rahampitso ny amin'ny mombanay Andriamanitra. Tsy misy afaka milaza fa mahavitana mahakarakara anay indrindra ankoatranao Kristy. Ianao ilay nafony ainao anay tsiraray avy. Misaotra Jesosy fa fitiavana tokoa ianao. Misaotra fa miaina an'izany izahay isan'andro isan'andro. Miaina an'izany fanehoam-pitiavana ngeza be sy ataonao eo amin'ny fiainana izany. Ianao miambonahitra, ianao no ankalazaina, ianao no terahina, ianao no asandatra. Aoka ny teny rehetra izay latsaka eto Andriamanitra, hiampaka any amin'ny fonay ka tonga anay hanapatsapatena fa tokony hiova izahay tsiraray avy. Ny andro rehetra izay nomenao dia aoka ho andro fanovana ny fonay. Araka ny teny izay nampitorianao mpanomponao maly Andriamanitra dia nivavaka manova ny tsiraray avy voalohany indrindra. Zahay ny tokony miova Jesosy. Ny fomba fijerinay, ny toe-ponay, ny fisainanay, ny fieritretanay, ny famindranay. Tsy ny hafa ny tokony hiova voaloha fa izahay tsiraray avy Andriamanitra. Dia raha tonga eto zahay Jesosy, aoka tsy ho adinoinay mihitsiny fa zahay mila hovaina eto Andriamanitra. Tsy ny zavatra mitranga ny tokony hovaina fa izahay tsiraray avy ny tokony hovaina Andriamanitra. Ny fomba fisainanay ny tokony miova. Eo amin'ny fanatrehanao tsy ianao ny tokony hovaina Andriamanitra hifanaraka amin'ny eritreretinay fa ianao Jesosy no mitondra fanovana ao anatin'ny fona tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy ndreto izay Andriamanitra, olona manaiky ny ova, olona manaiky ny ankohaka anatrehanao, amaly izay rehetra andrasanao, anome voninahitra ny anaranao. Ny teny ao anatin'ny vavanay voalohany indrindra dia fideranao anao Andriamanitra. Ny teny ao anatin'ny vavanay mialohany ny kipiny masonay dia fideranao anao Andriamanitra. Ny tontolo andronay sy ny tontolo mpiainanay dia aoko fanomezam-boninahitra ny anaranao. Hozana ho an'ilay zanak'i Davida, mendrika ny fiderana ianao Andriamanitra ray masina mandrakizay. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao, famindramponao, fitarianao, fahatsaranao izay atobako amin'ny fiainanay, fa masina ianao ary mandrakizay ianao. Lohalika rehetra dia andohalika, ny fo rehetra dia anaiky ny fahalebiazanao, ny lela rehetra dia anambara ny fiderananao, anambara ny fahalebiazanao, fa tsy misy Andriamanitra ankoatranao. Ianao ilay tokana, ilay omaly, ilay anio ary mandrakizay. Ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra fahatsarana, Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra tsara indrindra ambony izao zavatra ary rehetra izao. Ny tsy takatry ny maso, ny tsy takatry ny saina dia kely indrindra eo masonao Andriamanitra. Satria ianao efa nilaza fa ny fihevitrao dia tsy ho tahaka ny fihevitray mihitsy satria kely loatra ny lohanay, kely loatra ny fahatakarana raha oharina amin'ny fahalebiazanao. Ka voninahitra ho anao ilay mpanjaka masina mandrakizay. Alleluia. Amen. Amen. Daontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy Kristy, ilay mendrika indrindra, ilay avo indrindra, tsy miova mandrakizay. Tonoa ny fiadanan'ny Tompo amin'ny olo akaikinao androany, tena ny fiadanan'i Jesosy indray ho aminao. Iaona amin'ny tenin'Andriamanitra ianao androany dia amin'ny anaran'i Jesosy fiovanana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Amen. Salamo fahenina amby sivifolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy hanomboantsika ny fotoana. Salamo fahenina amby sivifolo. Alleluia. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo fahenina amby sivifolo. Andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Salamo fahenina amby sivifolo.
andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra irahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe miraha firam-baovao ho an'i Jehova, miraha ho an'i Jehova ary tany rehetra, miraha ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika hody eraina indrindra sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Amen. Omeo voninahitra ny tomponao amin'ny tehaka, amin'ny fiompiana, amin'ny fitepony fo, omeo voninahitra ny tomponao amin'ny fitsikina, amin'ny fifaliana, amin'izay rehetra ao anatin'ny fontsika, omeo voninahitra Jesosy Kristy irery ihany. Aza manome voninahitra ny tenanao fa omeo voninahitra ny tomponao. Asa andaton'ny tanao ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao, teny misy Tompo, tsy misy omeko voninahitra ankoatranao Jesosy, fa ianao no mendrika izany. Ninina, niza nofo mety mitaky voninahitra dia tsy manana hery, tsy manana fahefana, tsy mahazaka an'izany, fa nitokana tokony memboninahitra Jesosy eo dia ianao rery ihany, le avo indrindra ho memboninahitra sady tsara ny mahatahotra mendrika no hajaina iankohofana isan'andro fa ambony indrindra ny fiandriananao Andriamanitra, mendrika ny fiderana ianao Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay. Halleluja, izany mihitsy Tompo. Ianao rery ihany no mendrika indray ny fiankohofanay sy ny fideranay, satria ianao ilay mato anay Jesosy, nisolo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy misy anarana hafa ety an-tany na any amin'ny ranomasina na any ambony Jesosy, mendrika ny hoderaina sy ankohofana afa-tsy ny anaranao rery ihany Jesosy Kristy eo. Misaotra Tompony amin'izao fotoana mamy izao indray ankanesanay eto amin'ny fanatrehanao androany. Misaotra Jesosy eo, eto anivonay ianao. Halleluja, halleluja. Misaotra an' Jesosy tsika mbola omeny fotoana indray ankohofana eo anatrehany androany. Izy aloha faly atsangano ny tanany tonga eto amin'ny fanatrehany. Halleluja, halleluja. Fivorian'ny olona mpakafy ny fanatrehan'Andriamanitra eto izany androany, sa tsy izany? Halleluja. Fivorian'ny olona efa navotany Jehova, fivorian'ny olona feno fitiavan'i Jesosy, sa tsy izany? Amen, halleluja. Ataovy tena hitan'i Jesosy androany ny fonao miderasy, ataovy tena hitan'i Jesosy androany hoe tena fitiavanao lalina no atongavanao eto, fitiavanao azy fa tsy teren'ny zava-misy ianao na hoe raha vao tsy mivavaka dia sao dia misy an'izao manjoana, fa tena hoe tiako Jesosy amin'ny foko rehetra dia tonga eto ozy mpanompon'Andriamanitra hoe tena fifaninanana masina avo indrindra ozy izy dia fifaninanantsika ity an'Andriamanitra. Amen, halleluja. Araka ny lasain'ny salamo fa 4:4 hoe sambatra ozy izy izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Halleluja. Isika ilay sambatra satria tsika dia mitoetra eo amin'ny fanatrehany mandrakariva, tsy hoe eto amin'ity trano ity akory ilay hoe fanatrehanao, fa ianao ilay tempolin'Andriamanitra sahady. Ka raha ohatra ianao ka ao am-ponao ianao manamasina ny anarany, manamasina ny fanatrehany, tsy manao izay mampalahelo azy, dia ianao ilay mitoetra eo an-tranony sy eo amin'ny fanatrehany mandrakariva. Amen, halleluja. Sambatra ozy izy izay olona manan-kery avy aminao ao am-pon'ny lalana, fanindray andro eo akanjanao dia tsara noho ny arivo. Amen, halleluja, halleluja. Andaontsika androany tena mitompo amin'ny fotsika rehetra hoe Tompo, tena mila anao zahay Jesosy eo. Tsinitsina raha tsy eo ianao, tsinitsina raha tsy miaraka aminao hoe Jesosy. Fantatsika izany fa tsinitsina isika rehefa tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Aoka angetaheta amin'ny fafenoany fanamasina indray isika amin'izao fotoana izao amin'ny fonao rehetra. Raha mahatsiaro maimaina ianao, raha misy zavatra mety tsy mampahazo aina amin'ny fiainam-panahinao, dia atsoy amin'ny fonao rehetra amin'ny fanamasina androany, fa eto izy andory izay tsy nambolena rehetra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Antsoy izy hamangy anao indray, antsoy izy hameno antsika tsirairay avy indray. Halleluja. Eto izy hamelombelona antsika, eto izy hamerina antsika indray amin'ny laoniny, hamerina antsika eo amin'ny fanatrehany, hamerina antsika eo amin'ny fafenoany indray amin'izao maraina izao. Akofena etaeta ny fonao amin'izao fotoana izao, sokafo ny vavanao dia asao ny fanamasina, sokafo ny vavanao dia feno etaeta ny fonao dia lazao aminy Tompo, mila famanginao tokoa, mila fafenonao indray amin'ity maraina ity. Halleluja. Oh Tompo, tsinotsino izahay raha tsy eo ianao, tsy hainay izany miaina izany rehefa tsy eo amin'ny fanatrehanao Tompo.
tsy hainay ny manao ny sitraponao rehefa tsy miaraka aminao izay fanamasinao, rehefa tsy tarihinao izay tsy hainay ny manao ny sitraponao fanamasinao. Tonga eto izay amin'ity maraina ity ho fenoinao, tonga eto izay amin'ity maraina ity anaiky hovainao, anaiky hanova izay tsy ankasitranao rehetra Tompo. Mba tsy ho voasakana tokoa ny lalanay, mba tsy ho voasembatsembana ny fiombonanay Tompo aminao. Androany Jesosy manasanao feno eto amin'ity toerana ity izahay. Androany fanamasinao manasanao tanteraka eto amin'izao toerana izao izahay, manasanao ao am-ponay izay fanamasinao. Halleluja, halleluja. Tianainao Tompo, mangetahetanao ny fonay sy ny fananay. Halleluja. Fanahy masino avy amelombelonay indray akitsoka eto any ilay aina avy amina fanahy masino avy amelombelonay indray akitsoka eto anio, akitsoka eto anio ilay aina avy amina avy kafenoia avy kavangio indraia famangeta etanao fanahy masino avy kafenoia mangeta etanao avy kabangio indraia famangeta etanao fanahy masino. Sika rehetra amin'ny fofeny fitiavana sy tahitany Tompo iaraka anao zany izany. Fanahy masino avy, fanahy masino avy amelombelona indray akitsoka eto anio ilay aina avy aminao Tompo, akitsoka eto anio ilay aina avy amina fanahy masino avy eto ianao melombelona nay tsiraray avy Tompo indray akitsoka eto anio rivotra fanahy masino akitsoka eto ilay aina avy aminao fanahy masino ilay aina avy amina avy kafenoia avy kafenoia avy kavangio ny fonay avy kavangio indraia famangeta
Jesus yochuni otupo tifuku kafi mitatiana tere ore ni fuku miyakuka mina fatia kuni miana oh tia kuni miain hatia Fapua na efatse na utupo. Simis afeno fiana na efatse na utupo. Hallelujah. 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 Falsa Jesus i ton fanachena. Falsa Jesus miona mno i ton fanachena unjanja. Yana le alpha sur omega. Yana le fianduana sur faran. Yanala itsena na irachse. Tiwela kurizan Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wamasina nene nara na utumpo. Eton tituire neti. Hallelujah. Yanan alfa. Yanan alfa sur omega. Yanan alfa si omega miyakukiza anachena Atulchan fidera Atulchan ni fidera miyakukiza Etwana chena utumyakufa
fiankofanay vokatry ny fo mankatoanao Jesosy fiankofana vokatry ny fo feno fitiavana anao Jesosy miankoky za eo anatrena cheana tritra ianao le masina mandrakizay le masina indrindra halleluja mitsaoka anao zay tompo halleluja manamasina ny anaranao eto zay tompo halleluja Tungakuka mirafira na wanzanaku Runyalulala nanti Sirioza inuwazi mirafira na wanzanaku Ninaranao Avindinda sile Beidinda ambung Nenara naret Ifiadia Sifana pana Faifan Situera naret Demane nara now Ni angeli Masina nibuarmik Masina nisandatiana Masina mandakiza Wanau ilay na vuntana Povela eduka Irafira na wansana kunt Raulu na fakiano Mitafia ni Christine Irafira na wansana kunt Masina nibuamik Masina nisandatiana Masina mandakiza Enunyuluna Mira wanipataka Lai masina nakizayana Masina mandakiza Nenarano avindinda sile Beindinda abuni Nenaranare Nifiadian Sifana pana Faepan Situera naret Tembane narano Tesone narano Avindinda sile Deindinda abun Naranare Nifiadiana na Sifana pana Faepan
eno ny olonao ho any mpanjaka lay masina mandrakizay anao masina masina mandrakizay anao masina masina mandrakizay. Ndao tiaka mafy an Jesosy tsika dia tiaka anao hanomana ny fonao anatin'ny témoignage zay orenesitsika fa Jesosy no manao andreny. Amen. Dia raha andre témoignage tsika dia mahita an Jesosy. Mety olona no hitantara ny zavatra nataon'i Jesosy, fa mila mahita an Jesosy ianao eo amin'ny fiainanao. Mila mahita ny zavatra nataon'i Jesosy ianao. Aza miandrandra ny zavatra afaka ataon'i Jesosy fa mijery an Jesosy. Dia ao anatin'ilay témoignage rehetrarehetra dia averenao amin'ny Jesosy foana ny voninahitra. Amen. Ndao ary tiaka mafy an Jesosy a dia mandroso tompoka. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy ny joroako vavolombelona ny amin'ny fanasitranana izay nataony taminay mianaka. Nisy fotoana tamin'ny tapabolana nisy vavaka teto hoe apetrao amin'ny faritra marary ny tananao. Dia zahako nefa ao anatin'ny efa un mois mahery marary foana ny lamosiko sy ny valako vao mifoha amin'ny maraina. Dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa androany maraina izy nampatsiahivo ny fanamasina hoe jereo fa tsy marary tsono ny lamosinao. Dia jereo koa fa tsy marary tsono la valahany. Dia voninahitra ho an'i Jesosy. Faharoa manaraka an'izay nisy fotoana narary teo amin'ny kipoko nisy ohatrany hoe mony kely izay. Dia tsy nirarahiako ilay izy fa tsy maninona io. Dia nandeha teny ny fotoana efa eo amin'ny un mois eo. Dia somary narary kely dia mbola tsy taitra ihany ahako. Dia andeha sekoly amin'izay ahako alatsinainy maraina tamin'izay dia vaky tapoka ilay izy dia tonga dia nana be dia tsy afaka nandeha ahako. Dia hoe ndao any amin'ny dokotera ndao anao an'izao dia tsy resy lahatra mihitsy na satria efa be loatra ilay fanafody sy nakanesana tany amin'ny dokotera tamin'izay fotoana izay. Dia tsy nandeha tsony ahako fotsiny hoe Jesosy hainao manao an'io. Nandeha teny ny fotoana tao anatin'ny semaine niezaka ihany hoe ninana fanafody fa tsy nety ilay izy. Dia ozy izy hoe Jesosy ahetiko eo amin'ny fanatrehanao. Dia fotoana communion tao amin'ny super U tamin'izay dia efa tary izay mianaka nazakazaka be fotsy izay hoe Jesosy mahazo plasy izay dia sitranonao androany io. Tonga izay mbola nahazo plasy dia tena hoe nataon'i Jesosy hoe efa feno be ny toerana fa nisy plasy natokan'i Jesosy ho anay teo. Dia tanatin'ny voavita amin'ny fandraisana maina tanteraka ilay fery nijanona tanteraka ilay nana tena hoe maina hatrany anatiny. Dia voninahitra ho an'i Jesosy. Dia ho an'ity zanako ity nisy fotoana eo amin'ny androny eo tamin'izy mbola kelikely nisy ohatrany hoe marary izay. Dia kokoroa foana izy dia mandeha raha be foana vao mitomany be izy dia mandeha raha be foana ilay izy. Dia tena hoe tamin'ny fotoana mivavaka entiko foana na ny dokotera raha tsy nahita hoe inona ny atao amin'io fa tonga teto foana izay hoe mivavaka dia communion dia maina ho azy ilay izy. Dia tonga dia sitrana ho azy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa izy ny tao mibadika izany rehetra izany. Ndao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy vavolombelona manaraka fotoana ny communion androany Jesosy ny manasa. Mila conscient tsika tsirairay avy ny amin'ny présence an Jesosy eto amin'ity toerana ity. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ihany amin'ny fizorona vavolombelona eto ary fiadanana ho antsika tsirairay avy. Ny joroko vavolombelona dia nitranga tamin'ny 1978 76 izay nandray an'i Jesosy izay mivady fa 78 ity zavatra ity nitranga petraka teo mandrosoa teo izay teo ambonina Ambozatovo. Dia niseho tamin'izay 26 juin dia andeha hisakafo any Antsabe tany amin'ny dada sy mamany mami izay. Dia mandeha amin'ny tunnel ambanidia iny dia tonga ao Antsabe. Dia ilay mpanampy nitondra ny lakile. Dia rehefa ody izay ny hariva alina moa izany dia tonga ao an-trano izay izy vao niteny hoe verine ilay lakile nefa eritrereto 26 juin izany ny olona fa naresaka be
be deaibe ary le lalana nefa tsy akaiky dia hoe inona ary no atao andao re atao mena voninahitra jesosy andao re ty vavaka sika midy ny lakile ny varavarambe a dia ny lakozia midika resaka avy any anatiny dia ny vavaka izay azafady ny vavaka izay nisokatra le karesaka nisokatra ny varavara avy any anatiny ahoana zay dia tafiditra tao an-trato zay ny ampitsotiny tonga ny lehibe fokotany zay mivady efa lasana izy nampianatra zany nandeha ny asa ny ampitso makaina an'iny tonga lehibe fokotany so very lakile nareo dia ozy ilay mpanampy very lakile inona le lakile sady nafenona ny tany sainy teo zao reto le lakile mahery jesosy reto alleloia dia hiala tamin'io trano io zay a dia efa namoaka entana dia tonga ny manodidina anay azafady indrindra izy ale mpitaizanareo fa ahoana mpitaiza ahoana zao a isan'andro misy satria be mpanendaka be mpandrobatrano be amin'iny ty faritra ambony ty isan'andro misy olona foana tonga eo amin'ny vavadinareo ka le tamboho amin'le vavady a misy vavady dia tamboho iva angamba ataoko hoe 2 metatra iny raha misy isan'andro tonga eo foana zareo dia hianika an'le tamboho ohatr'izao dia miverina isan'andro fa iza le mpiaro anareo iza le mpitaizanareo dia zay jesosy alleloia alleloia andaontsika itiaka mafy ho an' jesosy jesosy a tsy miova omaly anio ary mandrakizay zay very rehetra ao amin'i jesosy a afaka averiny zany amen izy mifiarovana mafy ho atsika alleloia voninahitra ho an' jesosy moa no afahako mamerina ny voninahitra aminy a mijoro vavolombelona asiana alohateny kely ngamba hoe ny hery ny fiombonana amin'i jesosy ilay voalohany a dia mifandroa ny hery ny raha an' jesosy dia ozy moa ny any amin'ny jobany hoe mifankazara amin'ny tsy to dia hiadany ianao zany no aviany soa aminao izy izy dia mila miomana foantsika mila miambina foantsika tsy hoe miomana foana fa hitsenan'i jesosy tena zava-dehibe zay a fa ny fiainantsika koa isan'andro a dia mila n'izay fiombonana amin'i jesosy a fiambenana fiomanana izay ny zava-nisy moa tamin'ny alatsinainy teo a dia ny antso ny rahavaviko zany hoe mba alefa le ankizy ozy izy zany hoe ankizy avy any ambanivohatra ny asa tany amin'ny zanany tany akazobe dia alefa le ankizy ozy izy fa nietsika aretina dia hoe aretina maninona dia hoe torana dia alao alefa mody ozy izy fa ohatra zao dia mba afaka mitsena azy ve nareo dia zaho mbola ty fa raha izao tsy afaka mbola ty abaipasy ohatra zao dia hoe eny aro fa alao avy misakafo atoandro alefaso izy dia tsenainay dia tsenainay zany izy atoandro iny dia tonga tao an-trano dia rehefa tonga tao an-trano a dia nanontaniana hoe fa inona mahazo ndry fa nganyry fa manana aretina dia ozy izy hoe zaho ozy tsy nanana aretina zany a fa talohany izy niasa tao amin'le zanaky ny rahavaviko zay zany a dia niasa tany ambanja hony izy araka ny fitantarany dia men'olona zavatra ozy izy zavatra ny hoanina zany dia vo avy nihinana an'izay ozy izy a dia narary be ny ambavafoako a dia ohatrany tsy nahatsiaro tena dia netin'le patroako niditra hôpitaly ozy izy nandritra ny tapabolana dia rehefa sitrana ozy a dia nalefa nody natery nody dia tsy naninona tsony ozy izy dia io mba hoe nandeha niasa indray zany dia tany amin'ilay zanandravaviko izy zany zay niasa zay dia kanko tonga tany herinandro izy dia zay nietsika zay le hoe torana dia miresaka ao zany zay tonga indray dia torana izy dia zay le tenenako hoe mila miomantsika mila miambina satria raha tsisy jesosy tsika fa ny herintsika fotsiny hoe tsika miatrika zany dia misy tahotra misy orooro tsy hita hoe inona ny atao mikoropaka dia tonga moa dia
dia teo zany dia nikosokosehanay teo aloha dia somary nasinasina alikola kely ny oro nikosikosehana alikola dia tsy mahatsiaro any izy tsy mitsipatsipaka tsy maninona fa tonga dia ohatrany hoe dalle comare amin'ny fotsiny zany dia avy eo dia natsoko loha zany lay zandrinay hoe mba nytanio hoe ho adomoina hoe adiny firy izy nitorana vao natsiaro dia hoe torana hoany dia mba taindronan-kany hôpitaly dia nitsindrona dia adiny ray vao miverina dia teo azy zany hoe adiny ray zany ty andrasaneto dia avy eo aloha dia mipepehako kely ny tarehany pepehako kely sady niantso ianaran'i Jesosy ihany a dia mipepehako kely ny tarehany dia natsoko delinina fa zay moa le anarany dia ohatra manao hoe han dia aiza hoany tena tsy zakandry dia nitondronta ato amin'ny ambavafoany dia ozy amanjenika izy medilolo coco a tsy hoe zay indreo hoe akadilo coco daholo zany a fa samy manazay fa medilo coco amanjenika izy dia nasiko dilolo coco ny tanako dia tonga dia napetrako tany ambavafony tamin'ny anaran'i Jesosy izy fa vao nipetraka ny tana sy anaran'i Jesosy hoa tonga dia zay eny mbavy tao an-trano tsy natazona azy fa nirongatra amin'izay ty izy ty dia tediavy le zavatra hoe ho atsipy ny andavarangana ho vonoina hono izy dia teo amin'izay zay zany tena hoe miasa ny anaran'i Jesosy e dia nanonona ny rahan'i Jesosy dia mivavaka ao anazy dia rehefa mivavaka ao anazy teo amin'izay moa dia ohatra ny tonitony dia asiana miantso ny anaran'i Jesosy izy atsoy ny anaran'i Jesosy dia vao mitady hiteny hoe zay izy dia ampitahoriny le zavatra dia tsy avelany miteny aho izy tsy avelany miteny atsoy foana teneny foana Jesosy hoe asesisesy eo zany le izy dia farany izy zany nateny ny anaran'i Jesosy ihany dia rehefa nateny anaran'i Jesosy zany dia lasa ohatrany hoe nenalefaka amin'izay le fanahy ratsy tao anatiny dia nasiana nan'olo tena ho an'i Jesosy moa izy namerina vavaka dia nampanolora tena ho an'i Jesosy dia teo izy zany ohatrany hoe tsy naninona tsony dia kelikely teo indray nefa izy a dia kelikely teo indray izy tonga dia verisaina be tsy nahafantatra an'izy an'izy zany hoe tsy torana tsony izy tsy naninona fa tsisy fatan'izay tao an-trano a tsy fatan'izay hoe izy zay menakavy reo aizy izy dia tenena dia linona aizy indry zao aty amin'ny domoina ozy dia fantatry ndry ve aho a jereo aho sady nanakako kely sokana dia ozy izy hoe dia izy aho reto satria olona misy zanak'olo mirahalahy aminy izy zany miasa ao amin'le olona ao ambany-riana eo koa dia fantatry ndry ve ty dia tsy fantatro izy izy dia rehefa teo zany teo dia hoe dia ataona zany ty sady niavany moa tany ambanivoatra zany efa nahianao le fisehon'le zavatra dia hoe atero iny ambatolampy izy dia eny ny tsenainay atero izy mba atero rapitsy ohatra zao fa efa nandodindodina koa zany niavany nahianao le fisehon'ny zavatra hoe nanjoany le ankizy dia hoe atahoana ny anatitra nyty olona verisainy ty any ambatolampy zany dia teo moa dia dia hiantso amin'ny pastera aho a dia niantso amin'ny pastera no fa avy eo zany dia nitantaraiky ana aminy hoe nisy ohatran'izao niseho tatompoko nisy ohatr'izao dia ozy pastera hoe mankarano bebe a mankarano ozy dia nanovo rano tao amin'ny simy be a dia mivavahana nitsofina rano le rano dia ozy pastera hoe ampisotroy azy a dia anasaony tarehany sy ny masony a dia afafazo amin'ny lohany a dia rehefa vao natao an'izay izy dia tonga izy dia nitsikitsiky be dia fatany daholo zay menakavy dia fatany hoe aty Antananarivo izy dia zay no anambarako ny hoe ny fiombonantsika amin'i Jesosy a dia tena hoe tsy manatahotra tsika miatrika zavatra satria zany zao zavatra tena tsy noeritreretina tsy napoizina tsy nosaina hoe hiatrika an'izao andro any fa zao hoe rehefa feno Jesosy ianao rehefa tena hoe mifakazatra amin'ny tsitoa foana ianao a dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy manatahotra dia faharoan'izay a ny herin'ny rahan'i Jesosy ny herin'ny rahan'i Jesosy ilay nosotrony a na masana ny tarehany sy ny masony a tonga dia miverina teony eo ny sainy fatany daholo zay menakavy a fatany ny toerana misy azy dia voninahitra ho an'i Jesosy dia ny alarobia maraina ny talata alina indray azy zany mivavaka efa lasa aloha iny a afandray ty akiray ty dia ny talata alina indray miala tsiny tompoko ohatra lavalava kely fotsiny a kely fotsiny dia ny talata alina indray azy zany mivavaka dia tao anatin'ny vavaka iny zany a dia nitondra mibavaka zay aseny fanahy masina ho entinao ambavaka ao dia entiny dia nitondra mibavaka ny fiarahamonina ny olona miarahamonina amin'ny tena tao zany ny tena mambavaka vao maraina ny andro vao mifoa nitabataba ny fiarahamonina
ny ady ny fiarahamonina de tena hoe zay le hoe ny herin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra zany tsy mahakasika anao niza itabataba eo niza itabataba eo a ny fiadanan' Jesosy ao anatinao a tsy ho voasembatsemba n'le fiombonanao amin'Andriamanitra de lasa zany mba voakanakeo an-davarangana ihany de mitazatazana andry zareo teo de sady meme de inona moa no nataoko fa ny hira hoe tabataba lalandava no mba hitako iza nefa no fiombonan'Andriamanitra de misy fitsarana foana ao anatinao de tena hoe zay moa no tiako hoe ampaherizina antsika voninahitra ho an' Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra zany a fa ny tena izy zany ry havako a andao tena iombona amin'i Jesosy a andao tena hivavaka ho avy anie Jesosy ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Koritianina any hoe tia mety maty tia ne ozy izy tsy mahazo mandovany tsy fahafatesana ary tia mety lo tia tsy mahazo mandovany tsy fahalovana fa rehefa ho avy Jesosy hovana ao anatin'ny raim-pimaso ty te hiova ve tsika ao anatin'le raim-pimaso atao feno ny fiombonanao amin'i Jesosy atao feno ny fifamatoranao ary ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Joshua any hoe aoka tsy hiala ny vavanao ozy izy tia boky ny lalàna ity fa saintsaino andro manalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra ao a ary amin'izany ozy izy de alavirary ny lalànao ianao a sady ambinina voninahitra deo an' Jesosy rery ihany tompoko a izy rery ihany a ary mbola izy rery ihany a mitao ambadika zany rehetrarehetra zany a voninahitra deo anazy rery ihany amen amen andao itiaka mafo an' Jesosy sika faranako amin'ny fijono vavolombelona anankiray le izy Jesosy a mahagaga teo zao ny rany a tonga de manala ny fanaratsy rehetra miaro teo amin'ny dadi le fanasitranana fa omaly a tao anatin'le vavaka ho amin'ny mararimaly de teo amin'ny vadiko nisy fivitosana de fa ntaonany maro izy io de na ny zanakay raha tsy mahalala an'izany de antaonany maro de tao anatin'le vavaka maly a vo maraina izy nitaraina hoe papa tena marary le izy de tsika moa zany tsy manisy importance amina zavatra ety ivelany sy ny mieno zay foana le teny hoe mila vitatsika mamono ny nofo fa mifantoka ao amin'i Jesosy ninona zavatra mitranga ok de vavaka tsika de apetraka amin'i Jesosy a de atao ohatrany tsy misy le izy de tonga teto maly ariva de alohan'ny vitany toriteny de nitsotra amin'ny pasteur hoe vavaka tsika ozy izy ho amin'ny marary de apetraka amin'ny faritra marary anao ny tananao de za manana azy hoe apetrako apetraka amin'ny faritra marary anazy zany ta de izy moa tsy nety de teo amin'izay de vavaka inona ny nataon'i Jesosy tonga tany an-trano a vaky le izy a de niongotra le izy a tena hoe tsisy fanafodina ohatran'iny raha napetraka tamin'le izy fa na ny rahan'i Jesosy zany a na le fandraisana ho antsika rehefa aveo a na le teny Jesosy le teny de misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao ndao itiaka mafo an' Jesosy tsika de an' Jesosy rery any no voninahitra fa izy nanao an'izany ndao tsika hitsangana avereno any amin'i Jesosy zay rehetra tokony ho azy fa raha ny tokony ho izy ianao iray manontolo mihitsy no an' Jesosy asandrato ny tananao de isory Jesosy a raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra fa eto aminay ianao Jesosy a ianao no ilainay fa tsy ny zavatra afaka ataon'ny tananao misaotra Jesosy fa ny ranao manadio manasitrana ny teninao manafaka ny rofo rehetra manadio manasitrana ary ny nofinao de fanasitrananao anay misaotra Jesosy a fa ianao no ilainay fa tsy ny zavatra afaka ataonao androany Jesosy de mamerina ny voninahitra any aminao zay ny amin'ny fanasitranana ny amin'ny fierovana ny olona mitady pitaiza fa ianao Jesosy ny efa nanangana anay ho zanakao misaotra Jesosy a ny amin'ny fanongotana ny fivitosana rehetra misaotra ny amin'ny famerenana ny saina amin'ny laoniny misaotra Jesosy a fa ninona zavatra tsy hain'ny olona tao de ianao lay mandrakizay ianao lay alfa ianao lay omega tao aminao no nangalana anay sy namoronana anay de misaotra Jesosy fa ao aminao no mahatsara anay mandrakizay androany Jesosy de miondrika izay mamerina ny voninahitra any aminao ary any aminao irery any mankasitraka raiso ho anao ny dira sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay tsika rehetra iarahanao hoe amen tsy hoe mirava akory a fa andraisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka Alléluia. Mbola hivavaka tsika toka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao indray zahay fa mbola
eto amin'ity toeranyity dia toerana mitondranao anay satria marina ny tenina hoe tsy misy mahay manatona anao raha tsy efa taritinao fanahy masina tsotra fanahy masina fa mety aminay ny fitarianao tena tonononay mihitsy hoe tsara ho anay zany oentinao sy tantaninao zany dia tehirizy foana zay ho anatin'ny fanekena Jesosy Kristy tombo tsara indrindra fanahy masina manoloana fotoana kehitriny dia mamesehatra anao feno indray izahay ianao no ilain'ireo tolo reto Jesosy tsy manana inona kory izay ho zaraina ho an'ireo fa ianao Jesosy no etaetanay na zay ary na ny tenako izao ary dia mangetaeta ihany koa anao Jesosy mangetaeta ny fahamarinanao mangetaeta ny fahavelomanao sy ny fitombonao dia tena hoe raiso ny sehatra raiso anao zao fotoana izao Jesosy Kristy tombo tsara indrindra mba tena andraisany tsirairay avy andraisany fahavelomanao ao anatin'ny tsirairay avy tompo hitombonao anatin'ny tsirairay avy hitombony tsirairay avy amin'ny fiombonana sy ny fiarahana fankatoavana fitiavana fahamarinana ao aminao fanahy masina tsara indrindra manjaka tanteraka raiso anao feno ny sehatra amin'izao ora sy fotoana izao amin'ny ananan'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta amen mahazo toerana tompoka tsoatran'Andriamanitra ny amin'ny tompo-pahasoavana mbola ahafahantsika miomana mahafahantsika miomana ao anatin'ny hoe fitaom-piomanana zao atrehantsika izao dia araka ny teny hoe ahafahantsika miomana manatsara antsika foana ho vonona amin'ilay araka ny fijoroana vavolombelona atao anatin'ny vavaka nataony neny teo moa hoe ovaina tampoka tsika dia matoatsika tongety dia teo anatin'io vonona ao anatin'ny fahanovana io fampakaram-badiny zanak'ondry izay fotoana iovana zay tato ato moa dia izay foana ny zavatra napetraka ny tompo tato anatiko hoe tena mioma ampioman'ny olona fahan'ny ondriko ampanaso ny fitafiana izy dia homany amin'ny andro eviko izy verina foana tato anatiko izay teny zay hoe mila miomantsika amin'ny andro evian'i Jesosy Kristy fampakaram-bady anankiray ao amin'ny Genesis toko faha-efatra amby roapolo nahitantsika anazy tsy vahisintsika izy fa lava be izy io dia mitantara ny amin'ny nanirahany i Abrahama any mpanompony apiakatra hitady vady ho an'i Isaka hitady an'i Rebeka zany dia miala tany amin'ny tany satria izay ny baiko ny Abrahama hoe miala teo amin'ny tany dia tsy maintsy any amin'ny fianakaviany no akana vady ho an'i Isaka dia zavatra nitranga dia rehefa tonga tany amin'ny tany nanirahana azy izy moa naran'ity mpanompon'Andriamanitra ity teo izy no lehibe indrindra tamin'ny mpanompony Abrahama dia Eleazara sotra pasteur dia rehefa tonga tany Eleazara dia teo amin'ny fatsakana ary teo amin'ny fatsakana izy nangataka tamin'Andriamanitra hoe ame famantarana dia mipotra avany Rebeka nampisotro rano zay ny famantarana nangatahany Eleazara hoe zay mampisotro rano zay mampime rano anazy sy mampisotro rano ny biby niaraka taminy zay no hoentina ho an'i Isaka eto zany no tsy misy fanamarihana kely hoe misy tantara anankiroa ao anatin'ny baiboly ao resaka fatsakana daholo izy le anankiray dia fatsakany Sikara tsy haiko na fatsakany Sikara koa ihany koa ve ty anankiray ty tsy fantatro aloha mbola i Abrahama ty fa mbola Jakoba kay nanao ny anankiray dia tsika zany hoe rehefa ohatra hoe tena iomana sary anankiray amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry izy io Eleazara dia karazany fanahy masina manomana antsika ho vonona ao amin'ny hoe tena hoe isan'le fofombady ampiakarina manomana antsika ny fanahy masina manomana antsika mba tena hoe anana an'ilay karaktera ny fofombady ampiakarina teto ny karaktera n'ilay fofombady ampiakarina dia olona nandeha tany anaty fatsakana olona nandeha tany amin'ny fatsakana mahasamy hafa anazy fotsiny le tany amin'ny fatsakana tary amin'ny andron'i Jesosy dia efa Jesosy mihitsy le rano hitan'le vehivavy le mpitsangatsanga hoe nanambady indimy iny fa teto zany le image le fatsakana tamin'ny andron'ny Eleazara sy Rebeka ity le rano nalaina dia Jesosy le tena hoe rano velona mibokiboky ao anaty dia ianao rehefa manana an' Jesosy dia mizara n'iny amin'ny olona tsy mety mihitsy hoe
mahana jesosy ianao dia koboninao anao rery ao le izy fa jesosy a rehefa nahazo rano rebeka dia tena lasa izy tsy mitovy mihitsy le tranga tamin'ny taty amin'ny andro jesosy satria le vehivavy moa zany tsy naka rano mihitsy fa tena miresaka tamin'i jesosy teo izy le taty arina fa ny fahasakana dia zao assemblée misy atsika zao fotoana misy atsika zao tonga eto tsika matsaka mamelona an'le jesosy atao anatsika mamelona an'le rano atao anatytsika mamelona an'le tena hoe mba ho tonga arak'le nitenenina atao anaty fijoroana vavolombelo teo mba ho tanterakatsika ho azo ovaina ao anatin'izay mpimaso rehefa miveriny jesosy zay le condition nampiakarana ny rebeka nitondrany isaka nitondrany eleazara ny rebeka hiverina ho any amin'ny abrahama amin'izay rehefa avy eo zay le sary tena hita hoe olona mazoto matsaka dia olona tsara fo ao anatin'ny fahatsakana fa tsy olona tia tena fa raha olona hafa dia tonga dia raikitra ny fanontaniana fa ianao nga manana zany sy ny karazany fa izy ianao dia ianao mety misotro kely fotsiny fa nifanany rebeka hatramin'ny biby izay niaraka tamin'ny eleazara dia tsika tsy tsara iavy ao anatin'ny fotoana toy izao dia tena ndehantsika tena hoe hifikitra tena hoe anovo rano tsy hoe hifikitra fa tena hoe anovo an'ilay rano velona tsy anovo zavatra hafa tena misaotra ny tompo ny amin'ny tena hoe fanomezam-tena hoe fahasoavan'Andriamanitra mitranga eto manoloana ny témoignage azy rehetrarehetra izay mitranga manoloana ny témoignage eto mahititsika olona sitrana mahititsika rehefa papamono mijoro dia mahita no mijoro vavolombelona dia mahititsika hoe misy hoe tena hoe olona natranga an' Jesosy tamin'ny maty fa zao tena ndeha tsika hijery eo amin'ilay fototra foana hoe jesosy ny tena ilayntsika amen dia tena hoe le rano velona tena aloha hiboiboiky aloha tena io zany tsy mamela anao hipetraka zany io rano velona io rehefa tena velona ao anatinao fa tena hoe aizany mbola afahako mizara n'ity rano ity na any amin'ny tena hoe malo zao zay dia tany soavimasoandro zay moa eo soavimasoandro dia somary nanalany zalahy kely ihany tamin'ny any hoe dia soavimasoandro foana hoe adisany tsy mikarakara ny any amin'isa fa na dia totofako eto an-tanàna aloha dia tena hoe bandy ny ara-lehibe no nizarana no nizarana ny filazantsara tena bandy mifankalala sy mifankafantatra bandy akama dia zay moa ny zavatra atao anatin'ny fizarana tena hoe petraka ao anisan'ny bandy akama sy ny karazany eto satria tena miboboky eto atao anaty hoe tiany jesosy vovonjeny reo bandy akama rehetra mialatsiny fa zay le fiteny bandy akama ary zalahy dia tena hoe miboboky hoe tena hoe fa maninona moa reto namako reto novonjeny jesosy fa maninona reto bandy akama eto an-tanàna reto ny tsy hovonjeny jesosy dia nizaraina teo ny rano zaraina teo hoe tena hoe mila jesosy ny fiainantsika tsirairay avy azony jesosy hovaina daholo tsika tsirairay avy fa rehefa tena hoe velona ao anatintsika io rano io jesosy kristy velona io tsy mamela atsika hipetraka zany io fa tena mitototototsika hoe tena hoe aizandray no misy fanahy vonjena izy amin'ny fanahy mbola azo tiany jesosy hovonjena dia lasa tsika mandeha ohatra ny tamin'ny androny rebeka araka ny teneniko teo lasa rebeka nizaran'le rano rehefa nahazo an'le rano izy rehefa nameny eleazara izy dia mbola tsy nanaiky izy fa tanteraka rehefa angatahan'ny eleazara hoe zay mameny bibiko ihany koa dia zay ny famantarana fa ho ampiakariny izy zay le fofombadiny isaka hoentina miverina makany amin'ny abrahama i abrahama ny ray raha teo fofombady ianao asorany velona raha teo fofombady ampiakariny tsika tsirairay avy alohatsy any amin'ny asany ty moa tenen'ny paster ajahoana foana hoe tsy le any amin'le performance fa any amin'le hoe appartenance any amin'le fiombonana any amin'le fisiny jesosy ao anaty tsika tsirairay avy dia zay ny atongavantsika tsirairay avy eto tena manaiky hoe tena mila ny asany tanàn'Andriamanitra nahazazo ao ary sady fijoroana vavolombelona fo nisy fotoana zay tsy hoe nisy fotoana teo alohaloha teo zay andefa conteneur zany any ivelany any andefa entana dia tsy nahita conteneur mihitsy tsy nahita plasina sambo mihitsy fa dia hoe zay mandeha Europa rehetrarehetra efa feno hatramin'ny 3 mai hatramin'ny zoma zany 3 mai io dia nefa le 3 mai dia tara zany ny entanay dia mandeha dia nisy fotoambavaka zarako tenin'Andriamanitra dia
ny zara tao anatin'izay hoe zavatra hainy jesosy jesosy ao tsy mitaky amintsika zavatra tsy haintsika zany fa nitakiany jesosy dia hoe mitaky jesosy hoe mahaiza mamela heloka haintsika io matoa satria tsika miaraka amin'ny jesosy dia haintsika zany fa ny zavatra tsy haintsika izy moa fianakaviana no vondrom-bavaka tana tamin'ny fianakaviana zarana le tena andriamanitra dia tao daholo izay rehetrarehetra mitambatra tamin'ilay conteneur fa ny zavatra tsy haintsika ao azy ao dia hoe ahoana na tonga avin'io conteneur io ahoana manome ino azahoana sambo hitondra an'io conteneur io dia izy tsy hoe vavaka izay natao zay fa tena tonga dia ohatrany hoe fizarana tamin'ny olona fotsiny hoe rehefa mintsika fa miaraka amin'ny jesosy tsika dia mahay manome sambo atsika jesosy fa ny zavatra takiany jesosy amintsika dia tsika manao izay zavatra angatahany izay vitatsika dia tonga angamba 2 jours raha ohatra hoe talata izay fotoana izay dia lakamisy alarobia akory ary ny ampitsony mihitsy dia tonga dia niantso ny transiteranay misy plasy malalaka amin'ny 26 tonga dia ozy tsisy zavatra mampitahotra zany fa tonga dia jesosy nianton'izany rehetrarehetra zany jesosy nifototra zany hoe tena tsy hainao zany mitady sambo zany hoe tena hoe ianao zany ny asan'andriamanitra zany tena manaiky hoe zay le asan'andriamanitra fa ny tsara tena hoe tsara le mahana an jesosy dia afaka midéclaré ianao ny fahatanterahany asan'andriamanitra eo amin'ny tenanao rehefa mahana an jesosy ianao zany dia midéclaré fotsiny ianao dia mahatanteraka ny teniny andriamanitra eo aminao fa raha hoe tsisy jesosy tsika fa tena hoe tonga dia tena hoe le asanao jesosy le ohatr'izao le atsoro ny tananao ohatr'izao iny tsy voalimité aloha jesosy fa ataony zay tiany atao eo fa rehefa hoe tena hoe le misy jesosy ao anatinao dia afaka midéclaré fotsiny ianao miteny ianao dia jesosy mahatanteraka dia araka ny hoe fanomboana teo dia tena hoe ndaotsika hiomana amin'ny fampakarambadiny zanak'ondra ndaotsika hiomana ho vonona tsara ao amin'ny fampakarambadiny zanak'ondra zay fotoana tsy hoe laraka ny fizarako tamin'ny talata angamba niny sa oviana ny fotoana ny vanim-potoana dia efa mimeny jesosy na atorony jesosy ny vanim-potoana hoe fataro ny famantarana ny amin'ny aviavo izy izy fa rehefa mandrandrana rehefa mandrombona dia zay le vanim-potoana zay Israely io aviavy io efa ela ny tafatrangana ny firenena Israely ao anatin'le vanim-potoantsika fa ny andro sy ny ora ny tsy fantatra dia ndeha tsy atoko tena be tsisy mahafantatra an'izany fotoana tsisy mahafantatra an'izany andro sy ny ora ny tsy fantatra fa ny vanim-potoana dia zasa miteny anao fa zao efa ao anaty vanim-potoantsika zao fa tsy ela tsony dia ndehantsika hiomana fahaza-mahatoky tsisy mahafantatra an'izany raha tsisy mahafantatra an'izany pasteur hoe amin'izao io na amin'izao ny ora sy ny fotoana tompoko ny tsy fantatra ny andro ny tsy fantatra zay no teny jesosy tsisy mahafantatra ny andro sy ny ora fa ny vanim-potoana hoe meny jesosy tsara mihitsy hoe ny vanim-potoana dia vanim-potoana toy izao misy filazana ady misy inona koa misy firenena mitsangana mely firenena ao anatintsika zao ao anatin'le vanim-potoantsika zao zany hoe mety tsy fantatro hoe ora rehefa avy eo hoe na raha andro rampitsy hoe tsy fantatro dia mitovy aminareo amin'izay le tsy mahafantatra andro fa aza mieritreritra mihitsy hoe mety mbola hoely io fa tsisy mahafantatra ny andro fa io mampitahotra tsy fampitahorana tompoko fa tena fitiavana mihitsy hoe ndao ho vonona amin'le fotoana ampakarana ohatra ny nampakarany Isaka ny Rebeka tonga teo amoron-drano fotsiny tonga teo amin'ny fahatsakana fotsiny Eleazara dia inona izy dia tonga dia hoe miaraka amiko makany amin'ny tanan'ny Abrahama zao ianao tampoka amin'ny fotoana tena tampoka fa efa ao anatintsika zao efa voaomantsika tsiraray avy manoloana ny tenina satria zay le teny hoe tena hoe ampanatsao ny fitafiana izy tenin'Andriamanitra eto tena manasa fitafiantsika mihitsy olona tsy mahay mamela heloka lasa mahay mamela heloka eto olona tsy mahay mamindra fo lasa mahay mamindra fo eto firy ny fijorana vavolombelona tena hoe manadio ny fitafiantsika eto dia tena hoe teny hoe tena hoe mazotoa manjakariva tena hoe tongava foana amin'ny fotoana toy izao anasan'Andriamanitra anasoran'Andriamanitra n'izay tena hoe fitafiana maloto tsisy kentrokentrona na petipetina fa tena hoe tsara pasoka tsara le akanjo vavaka tsika raha amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zay
ny amin'ny fahasoavanao mankasitraka tanteraka Jesosy Kristy tompo tsara indrindra tena zay rehetra anomananao sy anamboaranao anay dia tena hoe manaiky izay anamboatra ny fitafianay anasa ny fitafianay anadio ny fitafianay miaraka aminao tsy vitanay rehetra fa ianao ny fahatanterahany zavatra rehetra Jesosy Kristy tompo tsara indrindra dia tena atao vonona isan'andro izay tsy anao tsinotsinona ny fotoana toy izao zay anovozanay ilay rano velona rano sady manadio ny fitafianay rano sady manadio ny tenanay rano sady manadio ny fisainana ny fieritseretana manadio ny aminay manontolo dia mahatonga anay vavolombelona eny amin'ny rehetrarehetra eny mijoro vavolombelona amin'ny anaranao tena hoe mijoro vavolombelona ho fizarahana ny atsaranao mijoro vavolombelona mijoro fa tena hoe ianao no Andriamanitra avo indrindra tsy misy tsara no ianao dia tena hoe betsaka ny olona isotro rano amin'ny alalan'ny fijoroanay dia ahitanao Jesosy Kristy amin'ny zavatra rehetra izay ataonay manome voninahitra fenanao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta amen tehakitsika andray ny mpanompon'Andriamanitra makasitra azy dia aoko membonahitra amin'ny alalan'ny ty fanasany Jesosy antsika ty indray androany maraina ny anarany masina dao tsika teny amin'Andriamanitra androany hoe misy sandrata manokana eto anivonay androany tsy tonga eto izay hitady ianao satria manana zavatra matery ao anatinay fa tonga eto izay hamaly ny fanasanao satria manana etaeta te hiombona aminao misaotra tamin'ny herin'ny rano izay nalatsaka tao Kalvaria namerina amin'lohany ny zavatra rehetra fa nanisaina amin'ireny efa lasa lavitra aza dia averinao rehefa miasa ny ranao Andriamanitra misaotra ny amin'ny fanasitranana misaotra ny amin'ny fanafahana misaotra ny amin'ny fananganana misaotra ny amin'ny famonjeny indrindrindrindra Jesosy misaotra ny amin'ny fanorenana amin'ny fiainam-pananay misaotra mamboatra anay ho isan'ny olona mpahazo aina anao misaotra amin'ny lafim-piainanay rehetra izay mbola nomezanao anay tombonandro ahafahanay manomana ilay fotoana sarobidy anankiray dia ilay fotoana mpakaranao anay sy tsy hananao anay ny aminao an-lanitra misaotra Jesosy satria izao ny vanim-potoana tsara indrindra ahafahanay miomana ny amin'izany ho avy ny fotoana tsy maintsy haneno ny trompetra an'Andriamanitra tsy maintsy haneno tsy maintsy antso ny feon'arkanjely ary amin'izay fotoana izay dia hovana vetivety izay tafony tsy fahalovana nefa mialohan'izany dia manamboatra anay ianao ho fiangonana tsy misy fiketrona nanapetipetin'Andriamanitra ary izany ny antony teninao sy ny hafatra ho isan'andro manangana anay eto amin'ity toerana ity hanananay fiombonana marina aminao sotra Jesosy no ny ranao halleluja Sao lai mahatra tsaroko hoe tu es à moi tena very efa zamba nanjeny andro laveniao ny ota nanalavitray tony antsana lehibe avy niampitao no hitanao tsy navelanao ho very namboatra lalany anao teo amin'ny tsy azo ale nafonao ny ranao atonga fonenanao ka teo amin'ny azo voalony trosako tsy andevony otintsonyao tonga feny fanantena saotra Jesu luninanao misaotra Jesu voadia misaotra Jesu voavodia aviana tiaizinao fenoinao fazava Hallelujah ni
fanatana antsika any amin'ny lanitra ny voninahitran'Andriamanitra fotsika vonina hitra ny ranaoma nadio ny foko deranyewana koaka manatrika ny seza fiandriananao zay fa mpanjaka mandrakizay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia manandratra anao zay mifona manontolo misaotra anao zay fianao le Andriamanitra ny famindram-po Andriamanitra fitiavana Andriamanitra nafoiny tsara indrindra avy aminao fa tsy misy fitiavana lehibe noho izao na tianao azy Jesosy zanakao dia nafoinao Andriamanitra mba hamonjy anay androany maraina Jesosy havaozy indray havaozy atao anatinay ilay firehetana mpitiavana ahafahany manakaiky ianao bebe kokoa ananonay fahatsapana sy hafanana ao anaty mifonay Jesosy fa raha misy faniriana ambony indrindra irina eto amin'ity tany fandalovany ity dia ny fahatsapanay fa eo amin'ny fiainanay ianao mitenena amin'ity marain'ity androany dia manambarany sitraponao aminay indray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ity tanana mafy eo any Tompo a. Mahazaho toerana tompoko. Miarabantsika indray androany amin'ny anaran'i Jesosy. Noko fa fotoana manokana. Iombonantsika amin'ny teniny indray androany. Nanantsika fifandraisana manokana ara-panambarana miavaka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Lanja ny fankatoavana an'Andriamanitra ao anaty fiombonana. Lanja ny fankatoavana an'Andriamanitra ao anaty fiombonana. Misy fotoana ianao raha mbola vao manomboka miaraka amin'Andriamanitra dia ohatran'ny mampianatra anao zany ny teny manokatra ny ao anatinao ampahalalanao ny sitrapony mba hisy ankatoavanao azy. Ohatra ndrenao zany hoe ty zavatra ty tsy sitrapon'Andriamanitra zay hoe mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa misy fotoana ianao mandroso miaraka amin'Andriamanitra dia miditra ao amin'ny sekoly ny communion na fiombonana aminy dia manomboka tafiditra ao amin'ilay tontolo atao hoe iray safidy sy fo amin'Andriamanitra. Ao anatin'iny tsy mipetraka intsony ilay hoe tia ny sitrapony natao ankatoavina fa tonga mpanatanteraka tsy misy fepetra ny sitrapony ianao izay toerana mbola ambony kokoa no ny mpakatoa azy. Ny hoe manatanteraka dia zao tonga dia mety ho azy mifanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra rehetra izay ataonao. Zany hoe mahatonga an'ilay hoe le hira hoe aoka ny foko sy ny fona yara itempo tena ira aoka ny sakio sy ny saina iray safidy mandrakizay. Alleluia. Tantsika dia ny tonga antsika ho iray safidy ho iray fitempo ny fo amin'Andriamanitra. Saty zany zaho ary havana nisy tantara anankiray ty taokana ty ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy. Zay le hoe ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy tao amina fampakaram-bady anankiray nasainy atao Jesosy. Dia rehefa nasainy atao Jesosy dia nisy zavatra nitranga tao. Lany ny divay dia hoy ny renin Jesosy tamin'ny amin'ny andininy fahatelo amin'ny tsonina toko faharoa. Tsy manana divay izy dia hoy Jesosy taminy raha vehivavy
mofaninona kory zasy ianao tsy mbola tonga ny fotoako dia tonga sainy Maria fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay asainy ataonareo. Misy zavatra adinitsika indraindray. Inona ny zavatra adinitsika? Adinitsika fa ny fanirahantsika an'Andriamanitra no fahagagana ao anaty fahaterena dia mahasorena azy. Tsy rehefa terenao dia terenao Andriamanitra hoe mahay zavatra rehetra izy noho izany manova fahagagana. Zay ny tiany Marina atao teto. Lany divay dia tonga saina izy hoe mpanao fahagagana Jesosy. Fantatry Marina Jesosy hoe mahay manao fahagagana. Zay mahatonga ny Maria tonga dia tsy salasala no nantonany Jesosy hoe ataovy le izy. Fa ozy Jesosy moa mifaninona akory sasianao raha vehivavy. Efa nizaraika izy ity. Nga tsy fantany hoe reniny ara-nofo Maria. Olona akaiky azy indrindra ny tsy fantany rehefa tsy nipetraka teo amin'ilay position na ilay toerana tokony hitoerany amin'ny maha olombelona azy. Ohatrany hoe masika ny fiainona n'ilay valiteny nanambarany Jesosy. Ny fahamarinana tamin'ny Maria teto izy hoe fa mifaninona akory moa zasy ianao. Ohatrany hoe tsisy ifandraisantsika ny amin'izany. Tsy fantatro ianao. Dia mba tsara le matotoko fa fito koa. Le nanao fahagagana dia ionona fotsiny amin'ny fisehoan'Andriamanitra ety ivelany fa tsy miditra lalina ara-piombonana amin'Andriamanitra. Hitanareo, tsika mila mamantatra ny toetra an'Andriamanitra satria tsika tsy hoe eto an-tany ahita ny asan'Andriamanitra sy ho ampiasain'Andriamanitra fotsiny. Fa tsika manomana ny fotsika mba hiona amin'Andriamanitra sy ho fantany. Marina zany sa tsy marina? Atao inona moa ny zavatra rehetra eto an-tany? Jesosy ny teny fa inona moa ny soa azon'ny olona? Tsy niraisin'Andriamanitra kory ho isan'ny fahasoavana ny fanananao ny zavatra rehetra. Kanefa sanatria very ny ainao. Inona moa ny soa azon'ny olona raha ho azo ny ary zao rehetra zao tontolo izao? Nefa very ny ainy. Ny ainao dia napetrak'Andriamanitra ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra no ariny hitany masonao. Teto Maria tena zavatra faran'izay tsotra. Lany anaka ny divay. Teren'le zavatra mitranga. Isy fafambaraka ao. Isy enatra ao satria zany fetina jiosy lany divay zany dia fety feno fafambaraka. Teo izy Maria tena SOS ty zavatra ty fa aloha tonga dia tenenina ny tompo. Teneniny Jesosy hoe manova fahagagana aingana. Fa Jesosy tsy taitra. Fa ozy Jesosy mofaninona akory zasy ianao. Dia efa fantatsika izany fa Andriamanitra zany fantany fa fantatrao fa mahay ny zavatra rehetra izy. Fa rehefa tery ianao aza tonga dia makany amin'i Jesosy miteny hoe anovy manao komandy aingana. Satria zany attitude zany raha iainanao foana zany toe-po zany mandra-piveriny dia tonga azy tsy halalanao fa na reniny aza zay ao an-trano nanery azy ianao an'izany dia lasa tsy fahantany tampo. Tonga dia tsy fahantany fa mifaninona angatsika. Fa inona moa inona ny ifandraisantsika? Dia ohatray koa le apôstôly be, le mpaminany be, le profety be, ny apôstôly be, ny pastera be sy le mpanao fahagagana be sy ny evanjelista be. Tsy contran'izany efa ministera dimin'Andriamanitra zany toerana tena Andriamanitra manendry an'izany. Fa raha ohatra ka ionona fotsiny tsika amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra hoe navita fahagagana be efa nanao an'izao donc d'office zany tonga dia fantatry Jesosy satria sanampiasa ny anarany foana teny ambonin'ny tany. Dia indraindray ohatra mifitaky ny devoly izy fa tiako ampatsahivina antsika fa raha iveriny Jesosy tsy hoe eto zay no mahatonga antsika tena hoe asaina mijoro vavolombelona mihitsy ianao alalan'ny olona rehetra fa velona Jesosy ary mbola miasa mandrakandroany izy. Tsy azo sakarana ny fisehoan'Andriamanitra fa Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra amin'ny fotoanany ho an'ny olona rehetra izay mangetaeta azy fa tsy midika akory hoe raha misy koa tsy nanaovan'Andriamanitra an'izany dia tsy niasa Andriamanitra aza vela akasika ny fiombonanao sy fifandraisanao amin'Andriamanitra izay zavatra mety aty ivelany na tsy mety aty ivelany satria na mety na tsy mety ny zavatra rehetra hitany masonao tsy midika akory zany hoe tsy Andriamanitra izy. Dia ozy izy Maria tena tonga dia tonga sainy Maria tena tsy tany amin'ny zavatra tokony nataoko ny zavatra nataoko. Fa inona ny andrasan'i Jesosy amiko? Anomana ny fon'ny olona ho mpakatoan'Andriamanitra.
tonga dia nitodika any akany amin'ny mpanompo izy. Atovy zay asainy ataonareo. Atovy zay asainy ataonareo. Ny mpitory teny tsy midika raha dika tsotra. Ny mpitory teny dia tsy natao hiazakazaka amaly faingana ny filan'ny olona hitarainy eo anatren'Andriamanitra. Fa ny mpitory teny tsy hoe natao hitodika amin'Andriamanitra anaitra azy amaly ny etaetan'ny olona, fa mitodika any amin'ny olona anomana ny olona akatoan'Andriamanitra. Todika any amin'ny olona anomana ny olona akatoan'Andriamanitra. Ozy izy Maria, atovy zay asainy ataonareo. Rehefa nanao zay nasainy Jesosy natao le mpanompo, mila nentina mambavaka ve ny fitrangan'le fahagagana? Tsy mila nentina mambavaka. Tonga saina le rano, mila mivadika divay isika eny am-pandrarahana. Satria ny zavatra rehetra dia natao ety eny am-pelatanan'izay mpakato an'Andriamanitra. Zany ny sekret ny asarobidy ny toepo ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra ilainao eto ambonin'ny tany. Zay no mahatonga anay manomana ny toepo ao anatinao iaino tsara sy akato an'Andriamanitra, fa tsy misarika ny sainao hoe mahay ny zavatra rehetra sy mamaly zay ilainao Andriamanitra. Satria ny sarobidy indrindra amin'io toepo io, rehefa mety io toepo io dia amorain'Andriamanitra ho anao ny zavatra rehetra. Halleloja! Ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany fanampy anao zany zavatra rehetrarehetra tadiavinao zany. Aza manana toepo mibaiko Jesosy asa fa ny anjarantsika manaitry ny manodidina antsika akatoan'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Genesis ry havana 12 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa dia fahadimy dia misy an'ity tantara anankiray ity. Tantaran'ny lehilahy anankiray atao hoe Abrahama izy io sy ny niantsoan'Andriamanitra azy. Andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Miaro Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Zava-be ny tenin'Andriamanitra. Mandehana voalohany mandeha miala amin'ny taninao dia miala amin'ny toerana misy anao io, dia azadiny koa miala koa amin'ny havanao sy ny havanao, ao amin'ny tranon'ny rainao, miala tao amin'ny tranon'ny dadanao koa zany, ary anabaka teny tsara akany amin'ny tany izay asehoko anao. Manan-javatra tiako aseho anao fa tsy eto le izy, fa izy Andriamanitra any, ary le any io tsy fantatra fa any. Andriamanitra zany maniraka anao mandana any, fa miala eto. Eto mety tsara ny fiainana, eo dada, eo neny, eo zoky, eo zandry, eo ny famille. Fa si Jesosy tsy eto le izy amin'le mampety anao, fa any amin'le tsy takatry ny sainao, satria tsy natorokory le adresy hivantanana. Maiza miresaka amin'Andriamanitra tsara dia maiza mihaino azy. Dia zao ny zavatra nitranga. Nandeha i Abrahama, teny nandeha izy an. Zao nefa ny tenin'Andriamanitra alohan'ny angian'i Abrahama, andiny faharoa, ahatonganao firenena lehibe aho, sady hitanao sy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Andiny fahatelo, zao hoe Abrahama, ary hita zay manisy soanao a, fa hanosina zay manosina anao, ary aminao nitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay falazain'i Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sara vadiny sy Lota zana-dralahany mba nifananan'izy rehetra izay efa nohariny sy ny olona izay efa azo ny tao arana, dia niainga izy ireo akany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Jereo tsara ireo zavatra miseho reo. Amin'ny andininy voalohany a, naniraka Andriamanitra dia nandeha i Abrahama. Tena tsara be zay. Tonga dia nakatoy izy
nanatanteraka avy hatrany zay zavatra nasian'Andriamanitra. Fa ny mandiny fadimy tsy feno ny fipetra-pakatoavany Abrahama. Jero tsara. Tsy feno le fipetra-pakatoavana an'Andriamanitra satria noentiny ny havany atao hoe Lota no anarany. Adino le andiny voalohany hoe mialahy eo amin'ny tanin'ny rainao dia mialahy eo amin'ny havanao. Dika Andriamanitra moa tonga nanindro hoe mialahy eo amin'ny havanao dia aza mitondra fianakaviana. Tsy feno le fepetra. Ny tenin'Andriamanitra nao tsy fanasy fiainana. Dia aokontsika tsy apiditra ny fomba fijerintsika sy ny fisainantsika amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra amintsika. Aza ampidirinao amin'ny tenin'ny teolojianao. Satria rehefa misy zavatra tianao atao dia amarinanao amin'ny tenin'Andriamanitra. Teolojianao zay fa tsy voatery ho volonté n'Andriamanitra. Misy mpianatra anankiray faran'izay mahay teo ambany sokan'i Jesosy ary nihaino azy foana Marta koa no anarany. Teolojian'ny Marta. Ary nahalala tsara izy zay fampianarana rehetra nambaran'i Jesosy taminy. Hitsangana ny anadanao. Tonga dia namaly ny teolojianina faran'izay mahay. Laza hoe fantatro fa hitsangana izy amin'ny andro fananganany tena maty satria Jesosy ihany nampianatra amin'ny Marta. Fa misy fotoana tsy ilaina ny teolojianao fa mila mianatra miaino ny révélation na fanambarana marina ianao ara-potoana amin'izay zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina aminao. Dia zao le izy. Tsy ilaina ny teolojia ary tsy ilaina koa ny filozofia. Tsy mila ny fomba fijerintsika ny fahamarinan'ny teny izay tonga eo amin'ny fiainantsika. Fa misy fotoana Andriamanitra rehefa milaza aminao zavatra anankiray dia aza interprétenao anaty fanamarina tena le izy fa maneke amin'ny fomba tsotra mba ahafahan'Andriamanitra mireagira. Tsy hetsika mihitsy Andriamanitra raha tsy feno ny fipetra-pakatoavana. Eo zany le zavatra tiako ampitaina androany. Ao anaty communiontsika dia mila mamantatra tsara hoe atraiza ny fatra ny fiainotsika sy fakatoavantsika an'Andriamanitra. Misy zavatra miafina ane. Tsy ho voarainao mihitsy amin'ny fandalovanao eto ambonin'ity tany ity na amin'ny fandalovanao eto fotsiny azy raha tsy mianatra miaino tsara ianao sy mankatoa an'Andriamanitra. Isaia toko voalohany 1:20 angadintsika. Raha miaino sy mankatoa ianao dia hosokafako anao ny vokatsoan'ny tany. Ihinana ny vokatsoan'ny tany. Abrahama, Andriamanitra tsy niteny taminao hoe hoety Lota miaraka aminao. Fantatr'Andriamanitra fa tianao Lota izy. Fa aza hoentina izy. Satria Lota eto dia maneho endrika fifandraisana ara-nofo. Baiboly dia miteny amin'ny Galatiana toko 5:17. Fa ny fanahy manohatra ny nofo, ny nofo manohatra ny fanahy. Tsy mety mihitsy ifandray fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao zay zavatra tianareo. Ianao zany alohan'ny fotoana raisanao fanapahakevitra zazatra mihaino ny fonao loatra. Satria misy zavatra tsy ho voarainao mihitsy ao ambadiky ny fampiasanao fihetsepo iainonao ny nofo. Fantatrareo ve? I Abrahama dia nandalo ady tamin'io zanadralany io. Ary ratsika zao amin'ny Genesis toko 7:20 ao. Manomboka amin'ny 15 hatramin'ny 12. Manomboka amin'ny 15 hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy farany zany zareo be disadisa be ry zareo dia ozy izy Abrahama. Motsy eo alohanao va ny tany rehetra. Masiny ianao aoka hisaraka amiko ianao. Teo amin'izay vao décidé i Abrahama. Raha ena varatra ianao dia ena atsimo. Zany hoe tena hifanohatra amin'ny lalana andehananao ny andehanako. Fa raha ena atsimo ianao dia ena varatra kosa. Ary Lota nanompony masina. Nameny Abrahama ny Lota ny safidy voalohany. Hitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaiky ny Zoara fa azon-drano avokoa izy rehetra talohan'ny nandravan'i Jehovah ny Sodoma sy Gomora zany. Tahaka ny san'i Jehovah sy tahaka ny tany Egypta. Dia nividiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana ka nifindra ny antsinanana izy ka dia nisaraka izy roa lahy. Ary Abrahama nonona tao amin'ny tany Kanana fa Lota kosa nonona tao amin'ny tany amoron'ny Jordana ka nifindrafindra toby hatrany Sodoma. Ary ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanoty indrindra tamin'i Jehovah. Iny amin'izay vao nitantara mikasika an'izay Andriamanitra. Dia ary Jehovah niteny tamin'ny 17:20. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taoriany sarahany tamin'ny Lota. Ka nanao hoe atopazo amin'izay ny masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity dia miatazana miana varatra sy miana atsimo ary miantsana sy miakandrefana fa ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao.
enoy ene enoy tsara ny zavatra mitranga tamin'ny loata mbola teo fifamaliana korotana tsy fifakazaotsaina ny eo amin'izy mianaka miady mmpanompontry zareo izy mianaka koa famaly satria tsy Andriamanitra ny napiditra loata fa i Abrahama nanday ny zavatra tianao anakorotana anao raha-pitso fa vokatry ny fiainonao ara-nofony ao anatinao mahatonga problema aminao fa tsy avy amin'Andriamanitra akory. Dia rehefa nandeha zao raha tsy misaina zao i Abrahama teny andalam-pandehanana teny dia nentina metsina an'Andriamanitra fa maninona ary ny fiainako ianao milaza fa voay dia asa dia avy eo tsy ndrarahinao. Nefa misy loata tafiditra tao sakana ho an'ny fikasan'i Abrahama tonga le tsy le fiteny fikasana tsy tranga ao anaty famirapiratana. Rehefa tena navesatra amin'izay Abrahama dia tsy maintsy nisaraka izy sy Lota. Teo izy Abrahama, raha ena varatra ianao, zahay ena atsimo. Raha entsinanana ianao, zahay ekandrefana. Zany hoe any amin'ny lalana mifanohatra amin'izay alehanao no andehanako fa omeko anao ny choix na ny safidy voalohany. No hoe mieritreritra fa raha ny safidy voalohany Abrahama dia laminy Lota. Fa i Abrahama tsy maintsy mandefitra nanome safidy an'ny Lota amin'izay tiany mba hahafahan'ny Lota miala aminy satria tena efa leo Lota i Abrahama. Mandra-pahatonga anao ho leo an'io Lota io. Tsy teny aminao zany Andriamanitra. Ozy izy amin'izay Abrahama tsy ara-dalana aminao tsony a Lota. Natiako Lota azy ianao. Raha midika ny hoe Lota dia voile salobona midika ny hoe Lota. Rehefa niala tsy eo amin'ny fiainan'i Abrahama Lota dia niova ny zavatra rehetra. Zay no natonga ny vision any Abrahama tahako na tamina teo an'ny Lota satria nisy voile nanakana ny masony tsy hifankahitany amin'Andriamanitra ary tsy andrenesany ny feo n'Andriamanitra. Mila fantatsika ity fahamarinana ity. Nandritra ny fotoana nateo an'ny Lota tsy niteny tamin'ny Abrahama mihitsy Andriamanitra. Satria tsy feno ny fepetra amin'ny fankatoavana. Zay ny mahatsara ny fankatoavana n'Andriamanitra ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny fanatitra sy ny fampiasan'Andriamanitra ary izay zavatra rehetra ilana ho azy. Satria Lota sakana sy salobona. Fahajambany Lota. Rehefa afaka Lota dia niala ny sakana. Lota fankahalana. Lota fialonana. Lota lolom-po, fitiavan-tena, fiatsaram-belatsia. Ary mahavariana dia zao, teo foana Andriamanitra niaraka tamin'ny Abrahama. Fa satria teo Lota dia tsy nanao ninninina izy, raha tsy efa laso Lota tsy niteny Andriamanitra. Vao nalefa ny Abrahama Lota dia nanomboka ny teny tamin'ny Abrahama sy ny tahan'ny Abrahama. Andriamanitra vakio tsara. Genesis 3:10. Mipréciser mihitsy eo amin'ny 5:4 ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taorian'ny Sarany Abrahama tamin'ny Lota. Misy zavatra tsy maintsy esorina ao anaty Baiboly, tsy maintsy misy andraikitra ny esoranao zavatra mba libra tsara ny fahafahan'Andriamanitra miasa ao amin'ny fiainanao. Andriamanitra ny tsy mitady olona ra-piarahamonina be sao dia ratsy amin'ny olona eo mason'ny olona. Tsy olona hoentin'ny fihetsepon'ny miaina ranofo tsy afaka hainao n'Andriamanitra ny ilain'Andriamanitra. Fa Andriamanitra nefa tsy mitady olona voatery eo ho tsara be vao hiaraka amin'in'olona iny satria mpanova tsy miova izy. Fa ianao fotsiny tian'Andriamanitra hiainao asara amin'ny zavatra rehetra izay ilany ianao mba hahafahanao miala amin'izay nahazatra anao hatramin'izay mba hahafahan'Andriamanitra manomboka zava-baovao eo amin'ny fiainanao. Aza miaina ao ety ivelany zany mba hahita sitraka sy fahatsarana eo mason'ny olona. Mandehana araka amin'ny fon'Andriamanitra ary miainoa azy tsara. Hitanareo? Be dia be ny olona miaina ao anaty fiatsaram-belatsia. Tsara ivelany toy ny fasana fotsiny fa ny ao anaty loha. Zavatra tian'Andriamanitra nefa ny anesoranao an'ilay miafina ratsy ao anatinao. Satria le ao anatinao iny mbola mitakikitra mahatonga anao mbola tsy tena
niseho amilendriky ny fahatsarany ilan'Andriamanitra anao iny dia tsy inona koa ilay izy fa misy zavatra miafina mbola loha ao anatinao fahakalana famizavina fialona sy ny sisa esory daholo ireo efitrefitra rehetra ao anaty tsy mampahazo aina an'Andriamanitra mba hatonga na andre an'Andriamanitra sy fakahita aminy satria lota daholo le ndretrarehetra ireny. Mila fanapahan-kevitra tsika. Alefaso lota ho any amin'izay elehany ihany dia aza misaringotra amin'ny loto tsony manomboka androany. Loto mety ianao no miantoka ny tranoko sy ny fiainako, ny fianarako ho an'izay vehivavy mbola tsy manambady. Fa rehefa lota ny anaranao Ramse na manana ny rehetra azy ianao ilozako manomboka androany fa te handray an'Andriamanitra ny anjara voatendriko. Lota famombana be marenina, lota fahalemena sy fahosana, tsy ahafahanao mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety ho ara-nofo hita maso ihany koa fa zao ny zavatra tiako lazaina aminao ry lota, tsy afaka hiaraka aminao satria mandray safidy hiaino an'Andriamanitra. Mety efeny andalam-panompony no nandray an' Jesosy namaly ny anson'Andriamanitra efeny andala loatra ny Abrahama fa tsy mety tena tanteraka eo amin'le exploit na le fipoahana tena ilan'Andriamanitra anao. Misy zavatra banky zany foana satria mbola misy lota manaraka anao. Misy olona ne aleo no misafidy lota toy izay hiaino ny sitrapon'Andriamanitra, engagé amina resaka fihetsepo diso lalana. Loto miala eo amin'ny fiainako ianao. Rehefa miala eo amin'ny fiainanao lota dia afaka ianao mianaran'i Jesosy. Mila misafidy ianao androany ny aina sy fakahita amin'Andriamanitra, te hita ny lanitra sokatra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amazanak'Andriamanitra tsika dia tiako fantatrao feom-baravarani Jesosy. Ho avy izy ary tsy te hita lota miaraka aminao izy. Mila manapitra tanteraka mihitsy ny vanim-potoana ny lota ianao vo anokafan'Andriamanitra vanim-potoana vaovao hifankahitanao aminy amin'izay. Be dia be mitsika manao excuse na fifadikanina fotsiny. Mieritreritra ianao fa ny alava ny vavaka sy ny faharetan'ny vavaka izay ataonao no tonga anao tsy maintsy hoenon'Andriamanitra kanefa ianao misakelika lota eny an-tendrombohitra. Lota tsy fitsorana fahazan'Andriamanitra be dia be ny ataonao. Fifadikan'ny 70 andro fandoliana amin'ny vavaka hitadiavana an'Andriamanitra, hanerena an'Andriamanitra hiaccepte ny lota sy hamaly vavaka anao. Zao mety tian'Andriamanitra be ianao fa miangavy ianao manana fahendrena, aza mikitika ny souverainetény, aza andramana kitikitihana ny fiandrianany, fofinainy eny ambavoronao eo ampelantanany. Ohatr'izay fotsiny dia tsy hita ianao noho izany manetrety tena mandolia dia mampanekeny ao anatinao ray manontolo. Izay programa tian'Andriamanitra hitondrana amin'ny fiainanao. Lota tsy afaka hiteny Abrahama tsy afaka hiteny aminao zany Andriamanitra raha tsy miara aloha lota na tianao lota aza. Tsy hanova zavatra mihitsy ny fifadikanina. Misy zavatra tsy vita amin'ny fifadikanina hovaina. Misy zavatra tsy vita ny vavaka lavabe sy fitaraina na hovaina. Tsy afaka ny tasy endren'Andriamanitra ianao no hifadianina mandritry ny taona azy fa raiso ny fanapahan-kevitra. Ao amin'ny décision anao no ampiala ny lota fa tsy excuse mpifadikanina mbola anoy an'ny lota ihany ao anaty vavaka lavareny. Raha ianao mifadianina mafy be ny firaketan'ny lota satria ny foko efa tia azy loatra. Tsy haiko tsonony atao fa nitoka no boboako atao be loatra dia hiteny aminao fa sady reraka ihany ny nofo vizana amin'ny fanahy fa mivaolana tsy hita. Fa raha tia fifadikanina ataonao andeha fadianina tompo hitokana hitady ianao tsy ampahoriana izay zavatra ilaiko fa tonga amaly zay ilainao ny amiko. Olona araka ny fon'Andriamanitra Davida fa jereo mpanao salama inona renao valiko an' Jehovah no soretra izay nataony tamiko, miasa saina hanisy an'Andriamanitra tompo ny fahasoavana. Efa mba nisy fotoana ve no ny saina tao amin'ny tontolo ny efitranonao mangina nandohalika sy ny teny tamin'Andriamanitra. Inona ny karazam-pahalotona mila ialako fa efa elany nanompo an'Andriamanitra.
Inona ny andrasan'Andriamanitra amiko mialohan'ny fotoako ampakarana fa tia hita an'izany fiangonana tsy misy petina sy fiketronana izany izy alohan'ny ampakarany azy. Inona mampangetaentan'Andriamanitra? Mampangetaentan'Andriamanitra ny hamonjy ny ainao aloha fa sy hamonjy an'io vatabenao sy nofonao io foana. Aza dolirina amin'ny filana tsy tanteraka Andriamanitra fa mandana mba mamaly ny filan'Andriamanitra. Fa ny ilain'Andriamanitra aminao ny asoanao ihany. Asoanao zany. Mety mafy miaina fiainam-pahamasinana, mety mafy ny miaina ao anaty fiainam-pahamarinana rehefa tsy nanazaranao ny tenanao zany. Fa mandana mandrindry trano, manombomy fadianina, ataovy toy ny tsilo mila esorina fa tsy mampahazo aina anao, ataovy vesatra tsy mampahita tory anao raha mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Betsaka ny olona mieritreritra fihefan'Andriamanitra fa mbola tsy fantatr'Andriamanitra mandrakandroany. Tsy fantany satria efa nanomboka ny vonon'ny Satana amin'izay ny eritreritra ao. Zay ny atao hoe maty fanambola velona. Izy ireo maty fanambola velona ireo tsy mamaly tsony ny voix de conscience, ny feon'ny fietreretana hoe tsy mety ny zavatra ataony. Mieritra be izy ao anaty fahotana. Mafantatrao ve? Fotoana ny fiombonana ohatr'izao dia fotoam-pampatsiahivana izay andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Inona ny andrasan'Andriamanitra amintsika? Efa voavalitsika ve izay fanontaniana izay? Fa izay zavatra andrasanao aminy efa niteny izy fa ho amorainy. Raha miray amiko ianao izay fotsiny ka mitoetra ao anatinao ny teniko. Andany mandiny teny tsisy ereuran'Andriamanitra mihitsiny raha tsy niainanao izy hatramin'izay. Satria ianao efa fantatrao fa misy loto eo. Mba akipinao masonao dia lazaiko hibitsika fanamasina fa tsy mila maminany hoe misy vehivavy manao akanjo mavomavo eto. Tsy ilako vehivavy manao akanjo mavomavo zany nafantarako ny lokon'ny rideauanareo sy ny tranonareo. Tsisy ilako an'izany. Ianao tiako iresahan'ny fanamasina zao. Raha kipinao kely fotsiny amin'ny masonao dia hibitsika eo atsofinao ny fanamasina. Ty le lota tsy tiako. Tonga dia bitsika fanamasina ty loty ty le loty ty. Afaka nany excuse any Abraham dia niteny hoe lota kosa ny Andriamanitra efa ela ny tao an-tanàna fa mba te hisitraka an'izany fiainam-baovao miaraka aminao zany izy. Afaka nentiny amam-bavaka ny zany satria tia ny lota. Lota mety fanampy anie izy mianaka tao an-tanàna fa tonga amin'ny fotoana hitahian'Andriamanitra ny Abrahama tsy ilany ny fanampiany Lota. Mety misy nampisaringotra tao matoa Lota tonga dia vao andeha Abrahama dia za koa andeha. Ary voalaza moa fa tsy hoe Lota reriny andeha fa izy mihitsy no tena nentiny niaraka taminy satria izy lida i Abrahama lida hivoaka ny tanàna voalohany tao tokantrano andehany amin'izay toerana tian'Andriamanitra hitondrana azy. Fosy Andriamanitra mandra-piala ny Lota dia za angina. Fa voalasa Lota voalasa. Dia ohatrany hoe Lota voalasa voayoka iny nandrasan'Andriamanitra fa Andriamanitra zany efa eo foana. Efa te hiteny amin'ny Abrahama izy fa nangina Andriamanitra satria nahoana tsy tiany Lota. Andre izay zavatra tiany lazaina amin'ny Abrahama. Lota koa ny nambinina tany amin'izay nisy azy tany. Fa lao tsika tsy hiditra amin'izay fanambinan'ny Lota tany. Alleluia. Efa eo am-baravarany Jesosy. Aza manao ny fivavahana ho zavatra anankiray hiafenan'ny Lota. Fa avitsory Lota mba hahafahan'ny fivavahanao ho ren'Andriamanitra. Fifandraisana ranofo Lota io. Teneny Lota vitany aminao androany. Avereny izay vitany aminao androany. Teneny Lota vitany aminao androany. Tsy araka aminao tsony aho. Vita divorce amin'ny fialonana, amin'ny fakalana, amin'ny lolom-po,
amin'ny fahatezerana, amin'ny fahakizitinana. Averany miala loatra. Mila anao a Jesosy. Mila anao mba hisokatra ho ao anaty communion androany. Androany, omeko izay tianao. Fantatra fa ny zavatra tianao androany dia zavotsitra tanteraka hiala amin'izay zavatra rehetra mbola mety sakana tsy mampahazo ainanao. Fantatra Jesosy rehefa tena tsara amin'ny fiombonako aminao dia tsy mila mitaraina mambavaka vao mandray valiny aminao. Fa zao fotsiny misy zavatra tiana hoe resahako faraparany androany. Mila miresaka amin'ny Lota. Mijanona tretony aminareo sy Lota. Dia zareo ny Andriamanitra misy zavatra tsy maintsy ajanona foana rehefa hanomboka izy. Rehefa hanomboka izy dia misy zavatra tsy maintsy ajanona foana. Mahavariana anahy fa rehefa izy zavatra grandiose be isehon'Andriamanitra dia tsy maintsy misy zavatra esorina foana. Moïse efa hiakatra ny tendrombohitra Sinay miaraka amin'ny tehana sy ny anina. Mbola mahita zavatra esorina foana. Esoriny kapanao. Efa olona mandeha irery zao tsisy Lota mbola kapa ndray koa nasorina. Misy zavatra tsy maintsy esorina. Esoriny kapanao. Tanomasina nitsahanao. Androany ianao iona amin'le roime rehetra afo. Androany ianao andray ny antsara fitahinao avy amin'Andriamanitra amin'ny lafim-piainanao iray manontolo amin'ity taonjobily ity. Fosy Andriamanitra eo am-piakarana eo an-tendrombohitra esory aloha le kapa. Fa maninona ry Mosesy tsy maintsy esorina ny kapa. Satria misy iny kapa iny le kiraro mitondranao tsy mety tsy nisolo kiraro ohatrany Egypta any izy. Mbola netiny niaraka tamin'ny foana izay zavatra rehetra nanaovan'ny tany Egypta. Teo Andriamanitra, ny fionana amin'Andriamanitra tsy ilana fofopofony Egyptianina. Satria ny tongotrao no mitondra anao tany amin'izay nalenao hatramin'izay ho vaiko ny tongotrao ho tongotro ny dera vavy hitondra lavitra amin'ny fiainanao amin'izay. Noho izany, misy zavatra tsy maintsy miova, misy zavatra tsy maintsy esorina. Tsy possible hoe ianao tsy vonona ny anaisitra ninona fa manao excuse mambavaka fotsiny andohalika ho tendrombohitra. Mila miaina ianao rehefa niteny Andriamanitra hoe esory dia esory. Mila misaraka amin'izao tontolo izao ianao. Mila misaraka amin'ny devoly. Tsy mety intsony. Satria io sakana mahatonga amin'ny voninahitran'Andriamanitra tsy miseho. Mahita amin'ity maraina ity ho tonga eto ny hery sy ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fahafianoany. Ary azoko antoka androany maraina fa iseho amin'ny fomba tsy takatry ny saina, anova, anaisitra, anala izay zavatra tsy araky ny sitrapony eo amin'ny fiainanao koa Andriamanitra. Rehefa manaisitra ireo zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ka anaiky anailana izay zavatra tokony ho alana ary anaisitra izay zavatra tokony esorina tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Rehefa avy niona tamin'Andriamanitra ka nesorina ny kapa. Nijoro teo anatrehany Farao amin'izay. Satria kapa ny Egypta ny nanaovany dia nananany Egypta fahefana ny nampivenjivenjy azy tany anefitra. Autorité ny Egypta ny elofany matombo mbola ny kapa ny nety mivoaka. Misy zavatra tsy azo olo izy. Raha mbola ny fanan'ny Egypta ny netiny, mbola teo ambany ziogany Egypta na ny sainy azy. Satria ianao tsy ho tonga any amin'izay toerana tsy hitondrany sainao anao. Teo izy Andriamanitra, esory iny. Vao tonga teo amin'ny tendrombohitra mivavaka ka nanaisitra ny kapa amin'izay, veriny, joro teo amin'ny Farao, teo amin'ny Ramosesy, ohatra ny roi de roi, satria ny baiko mpanjaka. Avoiny oloko! Ho Jehova, anompo aho ho any anefitra, baiko mpanjaka. Tsy maro toerana no autorité an'Andriamanitra. Raha mbola misy fananany hafa hoentinao mivoaka ny Egypta ka hivereranao ao. Halleluja! Zay mahatonga an' Jesosy nilaza. Tsy maintsy ho avy ny andrinan'izao tontolo izao izy izy. Fa tiako milaza aminareo fa tsy manana fahefana amiko izy satria tsy manana anjara amiko intsony. Misy zavatra ny esorina tao. Misaray ianao amin'izao tontolo izao. Rehefa manomboka mahazo toerana amin'ny fahefan'Andriamanitra, tsy hajoro ny loanao izany ny sampy. Tsisy mpamosavy Egyptianina najoro teo ny loan'ny Mosesy. Tsy najanona hatramin'ny ranomasina. Ny herin'ny fahafatesana tonga dia niala ny vavahady sy ny adresin'ny tranony. Satria ny herin'Andriamanitra tsy afaka sakanany zavatra fa na inona rehefa nanome kiraro vaovao an'i Moïse
Andriamanitra. Za androany mahita fa hialy Lota koa. Lota teny an-dalana nery zareo mifampitsikery. Lota zany tsikera. Lota fialonana. Lota fiatsara velatsy 40 taona manompo an'Andriamanitra mandraka androany mbola miatsara velatsy. Ao anaty assemblée ny fona ohatsy eo amin'ny asan'Andriamanitra kory. Monomonina any amin'ny sisiny any. Mialy zany Lota zany manomboka androany. Reo le aloko ny fahafatesana tsy mampahazo aina ny herin'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Osolon'Andriamanitra miendrika tahaka azy amin'izay ianao manomboka androany. Satria ao anatin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny tanjon'i Jesosy tao amin'ny fitsanganany, sady hanovanao izy, hitafiny tsy fahalovana, ny manovanao dia eto ambonin'ny tany izy, anana ny fiainam-panahiny sy ny toepony. Zay mahatonga amin'ny fiadanana ny tonga dia nitonony voalohany, fa tsy hoe mirakla akory. Vao nitsangan'i Jesosy, ho ao aminareo ny fahagagako. Zany ve natao voalohany? Tonga dia toe-panaraka n'Andriamanitra, ho aminareo ny fiadanana. Tsy mahareteka ho an'i Jesosy. Halleluja! Ny fiadanan'i Jesosy dia mitoetra ao anatin'ny olona, mino an'i Jesosy, tia an'i Jesosy, mijoro an'i Jesosy, mahazo aina ny fiadanany. Meny anao ny anarany, manaiky izy hanome ny voninahiny, nanaiky izy hanome ny heriny, ary mihoatra noho izany nomeny anao ny ainy. Sotra tompo, fa tena fampiana loatra mihoatra noho ny ampy nomenao anay. Tenao ve mba mahavita miteny an'i Jesosy androany? Jesosy valin'izany rehetra zany. Ianao ny rehetra amiko. Ianao no ilaiko. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Mahita androany maraina. Andriamanitra hijoro amin'ny fahasari-piarony. Andatsaka ny ranon'ora ny fahasoavany eo amin'ny fiainanao. Ilay fahagagana tsy toriana io, anaraka ho azy. Ary ireo zavatra tsy takatry ny saina rehetra manomboka mitranga amin'izao fotoana itenenako izao. Manany ianao antoka fa izay zavatra rehetra lazain'Andriamanitra dia marina daholo. Raha vao eo ianao androany, tena vonina maly ny antso ny afatra ity. Anaisitra ny kapatsizy, anarin'ny Lota manahirana rehetra, dia ho atsangan'Andriamanitra vaovao indray ianao. Ary ireo fitahiana katsahan'ny jentilisa ataon'Andriamanitra manaraka anao azy, dia azagaga raha manomboka androany satria tapa-kevitra androany ianao, etiety daholo ny zavatra rehetra. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Misy fanahiana zay tena tiako. Ilay nampitondraiko an'izay iry zay dia hoe fanahian-drija. Fanahian-drija Rasolondraibe ilay izy. Ohatran'ny otsare, ohatran'ny otsare, ohatran'ny otsare, nataony Jehovah ny otsare, ohatran'ny otsare, ohatran'ny otsare, ity ilay andro nataony Jehovah, nataony Jehovah. Rehefa feno firaisanao amin'Andriamanitra dia lasa manam-panahina tsara isa-maraina ianao, ao lieu dia mitanondrika manahy zavatra ratsy hitranga eo amin'ny fiainanao. Satria votosan'ilay fiadanam-po ao anaty manokatra masom-panahinao hifankahita amin'ny fahatsarana, manampy fahatsarana foana miaraka aminy. Rehefa tena feno Andriamanitra ao anatinao dia mahazo aina ny fanahy masina hitondranao ao am-pon'Andriamanitra lalina. Inona ny hitondrana ianao any am-pon'Andriamanitra lalina? Révélation. Dia tadidio fahatoato Andriamanitra anangana olona eto, anampy ny mpitondra fanjakana amina révélation économique. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Satria hitanareo amin'izay, enoy ny fiatraika ny fijoroanao ny tian'Andriamanitra ampiasaina fa tsy ny fiatraika ny fahalalanao. Ny fahalalana tsy misy Andriamanitra reto mampahory, fa ny fahalalan'Andriamanitra ny mampandroso. Mety gaga ianao
fa nga pastera nga manao politika. Tsy manao politika sady tsy momba ny atsy any tsy momba ny aroa fa momba ny Jesosy tsara fa ny ao anatin'ny foko fotsiny ny firenena sy ny zanak'Andriamanitra eto Madagasikara melohan'ny iverenan'i Jesosy mba maniry ampahitaony anjara masoandrony izy Andriamanitra. Ampahitaony anjara masoandrony izy. Halleluja! Ka io tsy azotsika sakanana. Rehefa manomboka tena kaiky an'Andriamanitra dia sokatsokafan'Andriamanitra ao anatin'ny ohatran'ny endry Daniel. Jerena Daniel ohatra teto omaly Daniel. Ny ohatra tamin'ny Daniel omaly raha teto ianao dia zao ny zavatra nitranga. Daniel mahafantatra tsara hoe ny andavaky ny liona izy. Nefa nampahery mpanjaka izy melohany any mpahazana azy ihany satria amin'ny Daniel tsy fanaperana ny lavaky ny liona fa ny fanaperana aminy le vavaka tediavany ho sakanana atonga tsy andohalika eo anatren'Andriamanitra dia izy Daniel tsy ampiovan'ny programako izay décret avoaka ny mpanjaka fa naho tsy penendavaka aza tsy anala tsy akasika akory ny intimité-ko sy ny firaketam-poko amin'Andriamanitra zany. Alony safidy ho faty toy izay ampisarahana amin'Andriamanitra sy ny fanatrehany amin'izay fomba fivavany fitodiany any Jerosalema isa-maraina. Mandeha ny an-dalany Daniel olona mitsikitsiky fantatry fa ianao ty ianao tsy miova mandrakizay. Fantatry fa rehefa eo an-tananao ny fiainako dia zao le ivavahako 3 andro isa-maraina ny samborana afaka hiaro any andavaky ny liony. Noho izany risika tsy misy risika amin'ny fiainanao. Ohatry miatika saka an'izany foana manaraka amin'ilay toe-po mpandresy. Halleluja! Dia rehefa avy eo anao mandeha toy izy Daniel tsy maintsy mandresy aho manananao mihoatry ny mpandresy hanony di banjinanao eny ambony hanandratra ny namako aho ka ny feoko no hataoko aho tsy maintsy mandresy aho satria olo ny fanjakanao. Tsy tiaka mafy moa an'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra ho anao tsy aina ho anao reo menakavy. Ny tanjon'Andriamanitra ho anao iaina ho any manodidina anao sy ny tontolo misy anao ary ho an'ny taranaka rehetra. Dia mahagaga fa ny devoly ketrina afenino an'ny olona ty fahamarinany ity. Marina fa nalazy Daniel atao Babilôna ny amin'ny fahaizany mitantana sy ny tolotsaina ary ny fahatsolontsaina nananany. Fa napahalaza ny Daniel tsy ny arenany, tsy ny volany, tsy ny positionany fa ny fijoroany. Raha tianao ny toetra mandrakariva tsy ho voafafa mandrakizay amin'ny taranaka ny tantaranao mijoroa an'Andriamanitra. Tena mijoroa marina. Fa raha tena mijoro marina ao n'Andriamanitra ianao mandraka androany Daniel tsarona foana fa ny dadabe nareo zao tsy fantatra zao tontolo zao manontany kely any Frantsa raha fantany izy any razambentsika. Mandalo ny zavatra rehetra aza manankina ny succès anao amin'ny zavatra mora aloha fa midira ao anatina convention interne. Midira ao amin'ny fanekena mandrakizay manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Mandrakandroany misy andreny le bebe anao mijoro reny eo amin'ny taranaka. Bebe anay ne ka mivavaka e. Bebe anay tena tezitra mihitsy izy rehefa manao zavatra tsy mety ny taranany. Ary izy tena nanosina izy fa raha miala amin'ny Jesosy hono tsika tsisy tafavoaka. Fijoroana ny tsarona mandrakizay. Fa ny arena za zao tsy manapo iza moa ny tena deba tany 1960. Vita ny araka tamin'ny volany. Tsy ao ambadiky vola ny succès-ny olona. Tsy ao ambadiky ny arenany. Tsy ao ambadiky ny toerana misy azy mpanapaka. Na izany izy. Rehefa lasa ianao dia dino ny mombanao. Fa raha mampifamatotra ny fisinao ianao amin'ny fijoroana, amin'ny teny dia izy ho tantaraina satria ny maritra mandrakizay. Ny maritra mandrakizay dia ny toe-panasy ny fijoroanao ho an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Mahita manomboka androany fa misy olona eto omen'Andriamanitra anao ny révélation ampandroso économie Madagasikara, ny révélation politique, révélation sociale, révélation amin'ny lafim-piainana rehetra hitahiry ny fiainam-panany maro an'Andriamanitra, ampijoro sy ampitodika ny maro an'Andriamanitra, mety sy ampozinao zany fa tonga dia mamangy anao amin'ny alina Andriamanitra. Zao ny amoahako amin'ny firenena fa ndana teneno ny filoham-pirenenao.
possible zany amin'izay fotoana zay manino ino ve eritretra ho avy ny révélation nefa fonao mpandrina matory tezitra ny amin'ny ataony filoha de mivenao vadika eny tena tsy mihitsiny révélation ny Saint-Esprit matafavoaka amin'ny firenena noho izany ianao mila tia ny olona rehetra mivavaka ho an'ny olona rehetra mangataka famindram-poan'ny olona rehetra fa mifahadisoana rehefa diso de diso tsisy marina na ray areto ambony tany na ianao tsy tia io ary mbola misy fahadisoana koa ao anatinao ok tsy colibra fa sao de zany tsy maneno trompetra tsy haintsika ilay izy sao tsy fotoana tokony anliana sofina anongila tsofina ianina tsy tiako ianina mananina politika faran'izay tsara indrindra tomo any an-danitra ny olona men'Andriamanitra anao zao tontolo zao halleloja vonisaraka i Abrahama sy Lota dia Andriamanitra ny amin'ny position ny mpandefitra foana fidio zay tianao nena vary hitany Abrahama daholo andana fidio raha ianao no teo amin'ny toeran'ny Abrahama satria zany no mitondra anao mivoaka avy any aloha zany fidy voalohany fa mos izy fidio aloha niretsy ny tiako le mamirapiratra sy le tsara misy rano reny nandanany de izy any amin'izay tsy alehanao no andehanako vo lasa izy hoy izy Andriamanitra zao na reny hitany reny aza omeko anao satria tafiditra amin'le avaratra tsy tokony andanany ny avaratra zay tazamasina tena taitra be tamin'Andriamanitra kay nasain'Andriamanitra misafidy fotsiny hitany ny toe-ponao akay zany ny toe-pony Abrahama ny toe-pona mpanana tsy misafidy zay ho alehany fa mametraka ny alehany eo am-pelataran'Andriamanitra zay nisafidy azy ao anaty fiombonana amboary tsara le ato ifandraika amin'ny volontén'Andriamanitra amin'izay ianao rehefa hiry dia teny foko aleoko ihany ianao mba adio zany foko zany foko aleoko mba adio zany foko zany velonotra ianao ka mararirary ny aina misy andoatra ianao ka mitritra tonitanjaraka aina velonotra ianao ka mararirary ny aina misy andoatra ianao ka mitritra tonitanjaraka aina tsy ho tanjaraka aina tsy ho tanjaraka aina tsy ho tanjaraka aina fa iboiboiboika ny ranonaina tsy ho tanjarakaina tsy ho tanjarakaina fa iboiboika ny ranonay alleluja tianao fantatra ve kristianao ianao mivaolana tian'Andriamanitra anasitranana ny taninao raha ny oloko izay natsoko amin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia iainao zany an-danitra ary amela iny elony sy asitrana ny taniny ianao ny tiany ho rehare eto tany aza misaina fa tsy fanjakana ho anao eto tany fa ianao olony fanjakan'Andriamanitra fanjaka-pisorony ianao olona nanan'Andriamanitra ho an'ny tenany hanambarany voninahiny ianao mifanasy ny tany ianao mifahazavana zao tontolo zao Andriamanitra tsy nametraka an'le fahazavana amin'ny zavatra terena avy aty ivelany amin'ny prinsipa amboamboarina fa avy amin'ny fiovam-po azon'Andriamanitra ampiasaina sy hotroniny mba izy anehoany ny fahatsarana eo amin'ny fiainanao fa napaka-hevitra sy safidy no ilain'Andriamanitra fa tsy vaolana ao anatina excuse amin'ny endriky ny zavatra fantatrao momba an'Andriamanitra tianao anakonina an'izay faratsyina mbola tsy tianao ialana esory aingan'io lotio fa io ny sakana mahagaga Lazarosy tiany Jesosy atsangana manangana Lazarosy mibata vita ny teny eo ambaravara-pasana fa nanasitra amin'ny vato tsy maintsy Marta misy zavatra esorina foana ho ah misy zavatra tsy maintsy esorina foana jereo masony akaikinao efa mba nanaisitra ve anao hoe ataovy tena jereo tsaramasina efa nesorinao ve le izy hoe dia jereo tsaramasina efa ely hoe fa maninona mbola tsy nesorina ihany
fa androany hoe androany atao hoe androany esory lota hoe halleluja fa maninona ny esorina le vato teo amivaravarany Lazarosy. Ay Andriamanitra tia piditra mazava aloha voanangana satria ao anaty fasana aizina tena Dieu créateur Jesosy, Andriamanitra mpamorona izy. Misy mazava aloha voavoaka avy ao anaty aizina ny fahazavana. Ny sorina mivato taratra ny masoandro tafiditra voavoaka Lazarosy. Problemanao mahatonga amin'ny fiainanao ohatrany tafitohana lava, mahatonga anao mora sorena lava, mahatonga anao mbola miainao anaty fialonana, mbola tsy niala le vato. Zay zany profim-panehoana fa mbola any am-pasana le fiainana fa mila fananganana. Ny mahela ny asan'Andriamanitra tsy hoe izy no Andriamanitra tsy mahagaga akory na tsy mahiny zavatra rehetra, mpamorony Jesosy amin'ny mampamonjy azy. Esory aloha vato voavoaka Lazarosy. Ny vato ny manakana amin'ny masoandro sy ny fivoahanao tsy ho tanteraka fa esory io. Eto Jesosy androany maraina ho anao izy. Tsy tonga nameloka anao na hitsaranao izy fa tonga izy handray anao. Esory ny toe-tsaina ratsy rehetra, ny fitiavan-tena, fo maloto, fankalana, toetra tsy mendrika, fahalotona, fitsangajangana. Esory fa hisy maraina vaovao anao androany. Maraina mahagaga feno voninahitra, maraim-panandratana, ary anaiky izao tontolo izao fa Andriamanitra ny Andriamanitra ao. Zany no afatra androany manome ndrery Jesosy androany vokatry ny fanekenao amaly ny famonjeny. Mato anao izy, ianao no nahafatesany fa tsy le trano sy le tômôbila tadiavinao. Manaraka ireny fa ianao no nahafatesany. Valio ny antsony. Manjary mifatsopatsika fotsiny teo amin'ny azo fijaliana izy. Terenao amaly vavaka anao rehefa ianao tsy voafo akory. Mpamonjy ny aintsika izy, mpamonjy ny fanahintsika izy, vao mpamonjy ny tenantsika izy. Maneke azy makatoava fa androany mety izy. Averiko androany mety izy. Averiko androany mety izy. Halleluja. Alohan'ny amarana koa salamo fa 7:7-7-20 ka 8:7-10. Raha izay re aho ny sy na tena hita ny fahasoavan'i Jehova amin'ny tany velona. Raha izay re aho no tsy nanantena ahitan'i Jehova, ahitan'ny fahasoavan'i Jehova amin'ny tany velona. 7:20 miandrasan'i Jehova ianao. Matoky azy aoka herin'ny fonao miandrasa an'i Jehova ianao. Eno hoe mba fantatrareo ve? Davida niteny mba tia hita ny fahasoavan'i Jehova amin'ny tany velona. Niteny koa Davida hoe ilaiko dia ny eto ambonin'ny tany na fandalovana ray segondra azy eto mba tia hita ny fahasoavan'i Jehova. Dia tiako fantatro reto fahamarinany reto. Teto tany Andriamanitra no namoaka vola andoava ketra amana ny olona ny mpianany avy any ambavany trondro. Teto tany Andriamanitra no nanome taranaka ho an'ny momba Iana, Sara, Elizabeta no anarany. Tsy tany an-danitra fa teto izy no naneho ny fahatsarana amin'Andriamanitra velona azy. Akoatry ny fahitana ny fahatsarana rehefa voazona ny famonjena dia ho amoraina ho anao ny zavatra rehetra. Zamino zao fa raha miova fo ianao mamaly ny etaetan'Andriamanitra amin'ny fosiny fanahinao rehetra, mampitsahatra ny olota mampiasa sainanao lava io, dia zao azoko antoko androany maraina ny fisandratana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Le voninahitra izay isehon'Andriamanitra maizy azy eo amin'ny fiainanao ny fanotronana ilanao ny tanany eto amin'ity tany velo ity ho ataon'Andriamanitra zany. Za mino ny anarany, za mino ny voninahiny,
za mino nyfandreseny ny heriny satria ny anarany finoatsika ny anarany voninahitsika ny anarany fandresentsika ny anarany no heritsika ny anarany no apingatsika ny anarany fahagagatsika ny anarany famantaratsika ny anarany fahombiazatsika ny anarany famonjena ho atsika raha voatononona eo ny anaran'i Jesosy androany maraina iseho amin'ny fiainanao voninahitra Andriamanitra natoinona fahasarotana misy azoko antoka fa miasa Andriamanitra ninninona anaran'ilay aretina dia azoko antoka fa efa niteny Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy rery no andolian'ny anarana rehetra ka raha mbola manana anarana izay natao ekohaka eo amin'ny anarany fa izy nilaza ny teny mpanorena sy tompo kase ao anaty fanekena dia milaza n'izao fahamarinan'izao ny tompo mahalala ny azy ary aoko izay rehetra iantso ny anaran'ny tompo mialohan'ny fotoana antsoina azy miala amin'ny ratsy. Tsy problema na fahavalo manohatra anao le izy ny azo antoka mpandresy ianao sady hitako fa iseho voninahiny teny zany ny teny fikasany tsara izy ary ny asany mampitolagaga foana za mahita ankonana milamina be mihitsy mahita fa tsy ho ady saina ho anao zany ny ankonanao fa apetrao mambavaka eo pelatan'Andriamanitra izy andaminan'Andriamanitra azy isan'andro isamaraina atandro hariva ataovy azonao antoka fa izy ny ankinanao hitanareo raha mba fatatsika tsika ene reto hoe tsy hoe fanasitrana fotsy fa manina ary tsika ny manana zany saina zany eno eny mila fanasitranana tonona amin'ny fanasitranana sitrana ianao dia tsy voatahiry ilay fanasitranana satria nahoana tsisy ny zavatra rehetra zay omen'Andriamanitra anao dia voatahiry eo amin'ny sitrapony daholo mba fantatrareo ve eno ity fahamarinana ity nisy narary nalemy nandry vala amin'ny telopolo taona vao nitsangana dia zao nataon'i Jesosy taminy afaka ianao zao ie afaka fa tandremo aza miverina manota tsony fa andro anjoanao ny ratsy lavitra noho ny teo aorian'ny fanasitrana zany nisy teny fikasana ratsy lavitra noho ny teo miandry misy zavatra tsy azo misy zavatra tsy tafiditra omeo tsiny ara ohatra ka tokony hotsiniko zany meno averareo androany maraina fa Andriamanitra miteny zao afaka ianao zao fa ny fitehirizana aneo aza miverina manota tsony zany mahatonga an'ilay olona sitrana dia rehefa avy eo miverina angamba tsy zanaka ny nanafaka mato mbola tsy afaka tanteraka zanaka efa nanafaka ianao fa ianao ny tsy nijoro tao amin'ny sitrapony nitahira ilay fanasitranana zay efa nomeny ianao tsy maharety eka ao an'Andriamanitra mahita an'Andriamanitra ho tsara ny fisehoany eo amin'ny asanao ho tsara ny fisehoany eo amin'ny ankonanao ho tsara ny fisehoany eo amin'ny nateraka rehetra ho tsara ny fisehoany eo amin'ny vady malalanao io ary ho tsara ny fisehoany eo amin'ny fahasalamanao io isan'andro maraina atoandro hariva Jesosy nentsika zay mahatonga antsika mitory ny fiadanany ny asany ary ambaratsika isan'andro zany satria azotsika antoka fa ho famonjeny tsisy fisalasalana tsisy fisalasalana natavatra fa ny fiadanany ny tompo-kase apetrany fa raha mbola eo amin'ny fiainanao tsy ho raraka mandrakizay zany ianao tia tsika loatra Jesosy. Halleluja halleluja dao tsika hitsangana amin'ny toerana misy atsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isaoran'Andriamanitra mifotsika manontolo makasitraka anao zay Jesosy sotra ny amin'ny latabatra natsanganao ho zanakao aho nantsoinao zandrinao fa mbola mpanotao hoe nanolotra ny anao aianao inona no ataoko Jesosy o inona no avaliko anao e tsy mbola nahita fitiavanao lehibe toy izao raha mbola velonao zao no faniriko itsaokanao no antony fisiko itsaokanao
itsaokanao amin'ny androko rehetra itsaokanao hoanao tsisy fetra itsaokanao. Avaosiko ny fomba fisainako. Avaosiko ny fomba fisainako ufunenana maminao mba omby anao loatra ny fiainana. omby anao ny fiainako e anaovanao zay tianao atao. Tamana ianao Jesosy io tsy ho teritery anery fanahinao. Itaro ny foko Jesosy Tarky o fogo akasika anao ny vino. Raha mbola velonao zao no faniriko itsaokanao no antony fisiko itsaokanao. Itsaokanao amin'ny androko rehetra itsaokanao manao tsisy fetra itsaokanao. tsokanao zay Jesosy mifonay manontolo. Raha eto ianao androany, raha mbola tsapanao hoe misy le lota, miangavy ianao androany. Tsy avy any amin'Andriamanitra ny olana teneny lota androany. Ela roatra ny nanarahanao ahy, nampahoro ny fanahiko ianao, tsy nahazo aina ny tompoko ny amin'ny fisianao. Fa androany lota tsy maintsy mialy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Isafidy an'i Jesosy fa andany lota akapio masonao. Misy anankiray izay tena tianao, mba fantatro hoe efa ny fitiavany ianao dia mihoatra sy tsy azo ny saina hoe treretina ambony lavitra ny amin'izay famaritana ny atao hoe fitiavana. Tsisy olona anankiray ka afaka ilaza fa tianao nefa nahalala ny paseanao sy ny lasa ratsinao dia mbola hiteny hoe hiaraka aminao. Fa Jesosy fony mbola mpanota azy ianao dia fa maty hamonjy ianao izy. Ny tena fitiavana tsy ny andro ninninona taty amintsika izy, tsy ny andro ny fahataterahanao izy, fa nomenomelo amin'ny fotoana iodinanao akory aza ny fahavonona ny famindrapony handray ianao satria tianao izy. Raha ianao ny tokony ho faty, ianao ny tokony homboana, ianao ny tokony ho any amin'ny elo dia nomboana teo amin'ny toeranao izy. Nanaiko ho faty no ho fatysoanao izy, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita. Ary ny antony tsanganany nanomana programa izy ho amin'ny fandresenao. Teneny Jesosy androany, tsy ataoko verimaina ny fahasoavanao. Fonina Jesosy miova tanteraka, ho fiangonana tsy misy pentina na fiketronan'Andriamanitra, fa ho vady ampakarina vonina ho amin'ny fotoana ionany eny amin'ny raha ho any lanitra, ny foko sy ny eo any matoko rehetra. Manaky ianao Jesosy, manaky ianao, diovy amin'ranao saropidy androany. Atsoindrany Jesosy, atsoindrany Jesosy, atsoindrany Jesosy. Atsokondrano andio ny fietreretako, andio ny aiko, andio ny fiainako, andio ny titenako ty Andriamanitra androany. Raisikodrany Jesosy, raisikodrany Jesosy, raisikodrany Jesosy. Diovy afana masina amin'ny rahany Jesosy.
avereny miaraka amin'ny Soa vavaka Soa. Jesosy io androany maraina tehiteny aminao aho fa tiako ianao, mamondrafo amiko, mamelany fahotako rehetra. Fa androany Jesosy manao fandekena aminao aho, fa hanolotra ny tenako, ny fiainako, ny momba rehetra ho anao mpamonjiko. Jesosy ô raisoa ho fanatitra velona masina sitraka ao anaty zao fanompompivavahana zao. Jesosy ô soraty eo amboky ny fiainana ny anarako. Androany Jesosy manapa-kevitra fa hisaraka amin'ny loata. Sotra Jesosy, sotra ny famindra-po, sotra ny famelan-keloka, tena zanak'Andriamanitra. Amen. Jesosy tombo tamin'ny alazana madia anazy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia nivakina mofo teo izay tia ny tenako izay vakina ho anareo. Zao natao ho fahatserovana. Andaontsika tsiaro ny fitiavany, andaontsika tsiaro ny famindra-pony, andaontsika tsiaro ny famonjeny. Misaora azy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka ho Jesosy talohany namadia anazy sy ny nahafatesany. Tio izy ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ho anareo famelana ny fahotanareo. Ka nao vinanareo mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Ndaontsika hisotra azy amin'ny fotsika manontolo. Sotra Jesosy ny fahafenon'ny fitiavana, ny fahafenon'ny hery, ny fahafenon'ny fahatsarana, ny fahafenon'ny voninahitra. Zay sanao mahery ao anatinay androany. Aminao zay Jesosy io. Sotra Tompo. Amen. Mazao toerana ilay filazana kely tsika sy anao fanatitra. Aorin'izay iza misy miala fa mbola hivavaka tsika. Aoreny izay fotoan'izay. Alléluia. Miakatra ny lioan'ny Joda rehefa avy eo, rehefa vita ny filazana sy ny vavaka momba ny fanatitra sy ny fahafolo-karena, ny sakrifisy izay ho ataontsika zao dia araky ny ambara ombenombeno hoe homany tsara amin'ny fonao aza atao fahazarana ny manome fanatitra. Zava-dehibe amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny fanatitra, tsy fombafomba-piangonana zany fa fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso. Tahaka izao ny fotoanantsika rehefa avy eo misy ny club d'enfants sy ny club des jeunes dia manentana antsika mandrakariva, antsika tanora mba hijanona rehefa avy eo. Alléluia. Ararotina ihany koa ny fotoam-bavaka amin'ny 5 volana May, misy fotoam-bavaka eto maraina. Ararotina ny lazana an'izay satria ny hariva ihany koa dia eo koa ny tanora, fotoanan'ny tanora amin'ny 5 volana May, fotoana tsy fiasana io. Dikan'izany afaka miomana tsaritsika ao anatin'izany. Araky ny teny izay nampitondrain'ny tompony mpanompony teo dia hoe mila niala ny Abrahama, nila niala ny toerana nisy azy Abrahama, niala tamin'ny zone de confort. Tsika matetika ny zone de confort tsika rehefa maraina dia aiza? Eo ambony fandriana. Alléluia. Ary tena mahavariana fa efa memangatsika ny andro dia vao may mety kokoa le zone de confort. Fa ohatran'ny tenenina ny tompo hoe miala teo dia teneniny eo akaikinao miala ambony fandriana hoe rehefa latsinainy talata sy larobia dia mamonjehany amin'ilay toerana ny tenenin'ny tompo. Aiza le toerana? Tsy mbola any an-danitra akory le toerana fa etsy amin'ny super Analakely, 2e étage, latsinainy, talata, larobia. Dia nataony tamin'ny fitora fa tadidiko taloha tamin'ny 9 sasany nefa tsika nahatratra tamin'izany dia natao tamin'ny 7 dia mbola tsy tratratsika. Fa
misy an'izay fotoana izay a latsinainy a sekoly mpamana olana ny talata sekoly mpanasitranana ary ny alarobia sekoly ny fanambiana toetra dia tonga anytsika dia manala an'le inona manala an'le lota zany ozy izy ny tompo hoe mifankazara amin'ny tsotoa dikan'izay zany i Abrahama tsy nanana fahasahiana anala ny lota raha tsy efa nisy fifankazarany tamin'Andriamanitra dia dikan'izay tsika rehetrarehetra zany fotoana fanalana lota fanalana kapa fanesorana vato isaky ny latsinainy talata alarobia mety misy amin'ny fiangonana sasa moa misy le hoe alohan'ny vavahana dia manala kapa izy dia rehefa vita nefa le fitaopovavahana dia maninona verina apetra indray le kapa fa le izy zany kapara-panahy fotoana ametrahana ny kapa rehetra taloha dia tsy hoe rehefa tonga ao amin'ny sekoly tsika dia mahita kapa petabe mipetraka eo ivelany eo fa ara-panahy le izy a dia minoanao fa hanao zavatra Andriamanitra ao anatin'ireny sekoly ireny a dia manentana anao manokana misy ny croisade-tsika izay ho tanterahana fianaratsoa Antsirabe Majunga sy ny fotoana hafa rehetra saky na misoratra etsy ambony mahitsy fianaratsoa 26 au 30 juin dia mahitsy 29 au 31 août dia Antsirabe 19 au 22 septembre dia ny Mahajanga 30-31 octobre 1er 2 3 novembre ny dikan'ireo dia le roa andro mialoha so dia ozy izy tsika hoe 5 andro zao ve ho vita zany fa zany hoe mena amin'ny fahendrena fotsiny tsirairay afaka maka mandamina ny fotoanany a le roa andro mialoha hoan'ny mpanompon'Andriamanitra ny atoerana fiofanana dia ny 3 andro aty aoriana afa eo tsika zay fa manao an'le croisade tahaka amin'ny fanaontsika ireny a dia mila miomana ianao mila entina mbavaka io fotoana io misy olona mila vonjena any mahitsy any misy mpitandrina mila mifankatia koa any amin'ireny toerana ireny dia tena solotenan'Andriamanitra zay mahatonga le hoe mila fiombonana satria efa akaiky ny fotoana dia mila miombona dia entina mbavaka ny olona rehetra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra sy izay rehetra voakasika izany ndao tsika hitsangana ary a hivavaka tsika ray io amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny famindraponao ny amin'ny fanampianao anay indray a hanala zay endrika lota sy kapa sy vato rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay a mino zay tompo fa ny anatinay tsirairay avy any efa misy afaka sahady satria anao nefa manafaka ao ambadiky ny teny dia isaoranay anao zany ary androany manokana mbola misaotra anao zay ny amin'ny fahafahanay manantanteraka ny fanatitra ny fahavolo-karenany sakrifisy tompo raiso voninahitra ao a ho raiso hoanitra kasitrahanao zany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika tehaka mafy a voninahitry ny tompo halleloia alleloia firy ny tena resy lahatra fa lehibe ny fitiavan'i Jesosy azy to ambony tsara afofany amin'ny lanitra ireny tananireny dia andao tsika hiteny an'i Jesosy zay Jesosy tena mankasitraka ny amin'ny fitiavanao eo amin'ny vohatra misy ny teninao a dia eo misy fanafahana amin'izay toerany fanahinao a dia misy fanafahana androany maraina misaotra nanafaka tamin'ny ziogany fahotana tamin'ny ziogany faharatsiana saotra manaitra mandrakariva amin'ny fahamarinany teny ampandroso ahy afofany amin'ny lanitra ny tananao dia mitenena amin'Andriamanitra mila ny fahafenonao Andriamanitra mila ny fahafenonao hitehirizana amin'izao fanoloran-tenako zao amakivakiako ny fiainako isan'andro halleloia anio maraina nefao tsy angataka mina tiaweasa fa tikuyana nefa tsy ampiny tenikio fantasio fahitanao tompo miantilali ny foko tiko
Subudianao anaty tahotra anio maraina nefa ao tsy angataka aminao tiao ilaza fa tiako ianao tiako Jesosya enao le Andriamanitra tsy natao tanana, enao le Andriamanitra mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay, enao le Andriamanitra tsy miova mandrakizay, enao le izy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay Jesosy. Faly zay fa nivonjenao e, mamerina vonona tany aminao zay, raha iso ny fifaliany zanakao ataontsika anao e halleluja halleluja itentsika hoe fella Jesus. Andriamanitra tsy natao tanana ny Andriamanitsika e. Halleluja. Izy fella mandrakizay. Andriamanitra tsy natao tanany anao, Andriamanitra tsy mianky amin'ny anao, Andriamanitra tsy mila izay omeny olonao fikazanao ihany velay. Andriamanitra tsy Andriamanitra tsy mianky amin'ny anao, Andriamanitra tsy mila izay omeny olonao fikazanao ihany velay.
Fian'ol'Andriamanitra tsy natao tanan'Andriamanitra mitoetra ola izy eritreritreky ho mandrakizay. Ianao le tsy manam-pahatam-perana ary tsy tono anaranao. Miakohaka eo anatreha seza fiandriananao zay. Manolotra Jesosy, manolotra. Ny ao anatinay iray manontolo. Wow! Miteny amiko Andriamanitra. Fa raha androany ianao ny andoatra ny ao anatinao. Tena avy ao anatin'ny fonao manontolo. Anolotra ny mombanao rehetra eo atokony. Ny amin'ny voninahitra sy ny fahatsarana rehetra. Ao anaty fiankovana marina. Toloha eo tongotra Jesosy ny rehetra mombanao. Ao anaty fiankovana tenenao Andriamanitra. Meko anao Andriamanitra ny rehetra momba. Na ny fahatsarana rehetra nisy teo fiainako. Tsy tanteraky ren-dratsy ianao. Ianao ny tao ambadiky ren Jesosy. Androany atonga eto anatrehanao. Manolotra fiankovana eo atongotrao. Iteny aminao hoe ho anao ny voninahitra mandrakizay. Ho anao ny voninahitra mandrakizay Jesosy. Miaraka amin'ireo olona 420 manodidina ny seza fiandrianana nampahitanan'ny Jaona apôstôly. Sy ireo anjely rehetra any an-danitra. Miankohaka eo atongotrao manaiky ny fiandriananao fandriamanitra ianao. No ny herin'ny ranao nafaka anay Jesosy. No ny herin'ny ranao. No ny herin'ny fananao. Androany maraina. Miakohaka izay. Mampanaiky ny eo anatinay. Fa tiana ianao. Ny voninahitra. Hoazy ny voninahitra. Hoazy ny voninahitra. Hoazy ny voninahitra. Mandrakizay. Hoazy ny voninahitra. Mandrakizay. Hoazy ny Jesosy ny voninahitra niterany azy ny saotra. Raiso ny fahatsarana mo ny fahatsarana rehetra. Satria ianao ilay mitoetra mandrakizay Jesosy. Aoka ny manapofinaina rehetra. Izay manapofinaina rehetra. Hidera sy amin'ny voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka. Tompo. Izo mpanjaka voninahitra zao. Jesosy avy any Nazareth. Halleluja. Andao reny mandrakizay. Androany amin'ny anaran'i Jesosy. Manambara sy manonona amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na inona tsy nambolen'Andriamanitra rehetra ho fiainanao androany. Miokotra amin'ny anara mahery Jesosy sady.
zay miazonazona amin'ny fanoloran-tenanao fanamangeza rehetra afaka amin'ny anaran Jesosy. Ro fanamamangimangy anao amin'ny alina tsy mampahita tory anao esorina iala ao amin'ny fiainanao amin'ny anaran Jesosy. Tononoko androany ro fanamangeza rehetra na fahaverezan-tsaina mamatona ty fatorana ro lota tsy mety miala rehetra miaiso tamin'ny anaran Jesosy avy any Nazareta. Tonongo satria namea voninahitra n'Andriamanitra ianao teo amin'ny vavanao, tao amin'ny sainao sy tao amin'ny fonao, zay zavatra rehetra napetrapetraky ny devoly mamatotra manaintaina mararina fivitosana na any amin'ny ranao any miaiso tamin'ny anaran Jesosy avy any Nazareta. Jesosy ny mpamonjy antsika androany, izy ny ataony ivitsika, izy ny memboninahitra ao amin'ny fiainantsika. Raiso ny fanasitananao amin'ny anaran Jesosy, raiso ny fanasitananao amin'ny anaran Jesosy, raiso ny rehefa manonona tena raiso amin'ny anaran Jesosy, miasa Andriamanitra, tsara ianao mahita ny voninahiny eto amin'ny tany mivelona koa, mba ho ampiasainy tsara ao anaty fahasalamana, omeny tanjaka afaka hanompo azy, anao ny sitrapony, raiso zany amin'ny anaran Jesosy. Faina milanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao rehetra. Halleluja, halleluja. Nasarotra aza ny lalana makany an-tany na fisedrana tsy maintsy ho lalovako. Makany andany trany na fisedrana tsy maintsy ho lalovako. Tsasakana tsy hoany izao andro zay andro sy rehetra zangano ny tananao. Azusa eto amin'ny farany Jesosy. Mety maro ny zavatra takinao Andriamanitra, mety maro ny zavatra mety manakatsakana anay fa androsay Jesosy. Halleluja.
Halleluja. Alohan'ny tsodrano a sainy ty zavatra anankiray ity. Misy ny atao hoe indray andro any. Zay indray andro zay dia tsy maintsy hitranga. Satria Baiboly dia niteny fa tahaka ny nahitany mpianany azy niakatra ozy ilay anjely no ahitany maso izay olombovonjy rehetra ny fiverenany hapakatra atsika. Dia ndao anetsika isainy présent Jesosy eo amin'ny raha an-lanitra dia hitanao manodidina anao daholy ny olona akaiky ny fonositianao hoe hiara hiakatra hoe ny amin'ny raha an-lanitra itsena azy. Halleluja. Andao ity tanana mafy be ho an'i Jesosy. Ny fanantenako Si ulevuna Jesosy quindi siamitaka Idrefaka kimyantrizar Avuzegar Avizesoso Maranatha Ifanatenakwe Siulevuna Jesosy quindi siamitaka Idrefaka kimyantrizar Avuzegar Avizesoso Maranatha Ifanatenakwe Siulevuna Jesosy quindi siamitaka Kimyantrizar Avuzegar Avizesoso Maranatha Avizesoso Maranatha Avizesoso Maranatha. Halleluja. Raisiny sotrano zay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome anareo fiadanana. Mandehanareo olombovonjy zanak'Andriamanitra isany fanjakam-pisorona firenena nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany anehoana ny voninahiny mandehana fa Andriamanitra ho loha lalanao, izy ho vody lalanao, izy eo amin'ny akavianao, izy anohany eo amin'ny akavananao. Tsy ho reraka izany ianao ary tsy ho ketraka izany ianao, ho ampitomboana hery ianao, ho salama ianao eny am-panompona azy ambaran Jesosy. Halleluja. Jereo masonao akaikinao ambarao amin'izay Jesosy manomboka androany e. Tenenao akaikinao jereo tsara maso zao ny vavako anao e. Tsy ahita tory ianao, tsy ho tafandromana ianao raha tsy mitona fanaon'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Zareo fahasoavana e. Fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao a. Fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao anareo. Amen. Ndao ity tanana mafy. Halleluja. Veloma tomboka.